tafaraka indray isika mianakavy ato anatin'ny miara-manonja izay miainga eto amin'ny MBS sy ny radio mada izany ka na ianao any ampitany ranomasina na ianao eto an-tanindrazana dia anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy tsy misy akanavaka mihitsy amin'izao fandarana miara-manonja izao feno de feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity eo mazava loatra ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny fionan'ny mpanohana ny pro ravalimanana tany Orléans tany andafitany nazahoana akony izany ary mavesa danja ny fanambarana noentin'ireo pro ravalimanana tany Orléans ary eo ihany koa nitondrantsika ny akony ny fivorian'ny parlementaire izay tototsaina tany Glasgow Écosse itsika moa dia manana délégation izay nandeha tany notarian'ny député any Madagasikara voavidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao Ambohidratrimo Mamy Rabenirina hitondrantsika akony ihany koa izany rehetrarehetra any satria araka nambarombenombeny dia ny hoe ilaina ny mahafantatra ny vaovao tena marina ny vaovao tena marina mahafantatra an'izany no tena zava-dehibe mba tsy hahafahantsika hoe mandray ambolony na hoe mandray fanapahan-kevitra anjambany amin'ny fiatrehana ny raharam-pirenena ankoatran'izay ihany koa dia eo ny mpisehatra mpamakafaka politika namako Faniry Razafimanantany eo ihany koa ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy izay efa hitako ao ambadibadika ao efa miomana ihany koa fa hiakatsehatra eto izy solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy voavidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara teny amin'ny distrikany Atsimondrano izany dia mandeha hatrany hatrany ny fandarantsika ao anatin'ny ora roa mahery no hiarahantsika eto izay no hoe laha tompolasy tongo vavy fa hiditra amin'ny votoatiny avy hatrany isika tahaka amin'ny mahazatra aloha dia omenanao ny hoe inona ny songadina tao anatin'ny 420 ora na tao anatin'ny 720 ora mihitsy satria dia andro farany herinandro zany moa no natrehantsika teo ary dia hoentin'ny Faniry Razafimanantany momba an'izay faly miaraba amin'ny Faniry aloha iny dia miaraba Rena Rabe Mananjara miaraba ny teknisianantsika ny mpijery ny mpiaino ny am'izay toerana rehetrarehetra zay hahafahana mandray ty fandarana mampitsika loatra ity dia ny miara-manonja izany ny vaovao aloha amin'ny ankapobeny ny 720 ora Rena Rabe Mananjara dia maro de maro fa anjarantsika moa zany no mijery an'le hoe inona no ho resahantsika zany mifandraika indrindra amin'ny fiainan'ny firenena sy mifandraika indrindra amin'ny zava-misy eto anivon'ny firenena dia alolo Rina anaovantsika tena fitandremana mihitsy anaovantsika antsoavy mihitsy ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny mpitandro ny filaminana satria tena misesy de misesy mihitsy ny ala-jaza eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary saika ho isan'andro dia misy fanambarana ala-jaza etseroa dia samy mitantarany amin'ny témoigner ny endriko izay ala-jaza ny tranga tamin'izay reo ankizy samihafa zany dia hanaovana antso amin'ny fitandrona ny filaminana ny amin'ny hoe inony ty phénomène na ala-jaza izay misy eto Antananarivo misy ihany koa ny faritra samihafa dia ny any faritra rina mifangaro kidina pinina indray ny any faritra any ary le kidina pinina dia matetika rem-pianakaviana sy ny zanany no misy manao an'izay kidina pinina izay akoatran'izay dia misy ihany koa ny phénomène ny hoe zazavarira zany na hoe lay somary lay bobo moa fitentsika azy indray dia misy manao mihitsy ny fikarohana an'izy ireny dia hoe misy mividy amin'ny vidiny lafo be 300 millions ariary na 1,500,000 FMG no ambaro anatin'izany dia eo no anairantsika ny fitandrona ny filaminany hoe jereo akaiky ty raharaha ty fa matoa mandeha zao adevitra maro be zao dia efa tsy niendrika ny fahantrana ntsony zany Rena Rabe Mananjara satria na dia mahantra tahaka n'inona aza dia araka ny fomba fiteny ny tolo malagasy hoe tsy manary zanaka zany no malagasy fa matoa misy zany trangan-javatra ohatran'izany matoa misy zany ala-jaza izany matoa misy zany hoe kidina pinina samihafa izany dia misy lafin-javatra tokony hodiniana ao ambadiky ireny rehetrarehetra ireny mba tsy ahatonga n'izay mety hoe fifanomezantsy ny anaty eto ary mba hahatonga ny isa-tokantrano sy ny ray aman-dreny koa anana fitoniana zany satria dia efa seriny amin'ny fitadiavam-bola fitadiavana izay mahasony ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny nefa mbola mitahitahintava ihany koa Rina ny amin'ny hoe hahoana ny zanakay andeha tongotra
any amina kilometatra any amina metatra maromaro de hianatra ny an-tsekoly ahoana ny zanakay de hiandry omby sy nde hiandry gisa ny atsara efa tsy mianatra ahoana ny zanakay rehefa mba misy zavatra kely tokony ataony ka anirahana anazy eny antsena de lasa mitaitandava ny ray aman-dreny de mila antoka eo am'izay lafi ny fandripahalemana zay ny malagasy mba tsy atonga n'le hoe lafin-javatra tahaka izao azo vana zany Rina Rabemananjara ka zay nanaratsika hoe alohaloha zay resahantsika izay lafin-javatra zay fa ro ngamba samy nahatsiaro tsika fa tamin'ny sabotsy teo dia samy nahatsiaro hoe lay 20 taona na maizana ny rovany Manjakamiadana sika rehetrarehetra ara-tantara moa zany tamin'ny taona 5 Novambra tamin'izany fotoana andrany tokotokony tany amin'ny 900 tany hoany no nitrangany zay fa maizana zay ary ny faritra ambony rehetra dia nahita afo ny joalajoala teny Androvateny zany dia betsaka moa no niazakazaka namonjy hoe ndao hovonona ny afo de samy niala teny amin'ny toerana nisy azy ny tsirairay Rina Rabemananjara de ataony ny rotsa-dranomaso ataony nanometsiny iny zao zavatra zao de betsaka moa ny vaovao antserana sy ny famaofo tamin'ny raharaha iny ary anisany nanainga tongotra ny azakazaka teny Androvateny mihitsy ny tena tamin'izany fotoana andrany ary dia ny andrandrany hoe inona ny marina mahakasika nyity fahamaizany rovan'ny Manjakamiadana ity hatram'izao de mbola tsy hitatsika ny marina momba izany ary mbola manjavozavo raha io moa taky mahazatra amin'ny malagasy hoe efa mitony fa nadiadina de any tsy mbola misy valiny zany hatram'izao taky ireo raharaha nafana teto anivon'ny firenena hatram'izay ty raharaha rova Manjakamiadana ity fa ny fanamboarana moa zany fitondrana rehetra ny fandimby dia samy nanamboatra ary nalaza le hoe mametra kely anamboarana ny rova na tany amin'ny fitondrana Filozafy Albert na taty amin'ny fitondrany président Deratsiraka zany na ny fitondrany président Marc Ravalomanina sy ny fitondrany président Iany Rajoelina dia nanao ny ezaka rehetra zany nanangana ny komity ho an'ny fanarenana ny rova ary efa nisy fahatongavany teto Madagasikara koa ny teo anivon'ny UNESCO nijery am'izay hoe endriky nylay tokony ametrahana azy ao anatin'izay patrimoine ngezabe zay ka tokony hiarahana madinika ny amin'ny hoe ahoana no hanatsarana no hamerenana ihany koa amin'ity rovany Manjakamiadana ity tao zany ny fahampitehany trano tao ihany koa ny fahampitehany reo entana zany vakoka zay nanaovana fampiratiana tao anatin'izany rova izany ary fatatsika de fatatsika tsara zany fa dia nisy ihany koa moa zany reo lapakely zay madinidinika nefa manana ny tantarany teto Madagasikara zany atao anatin'ity faritry Manjakamiadana ity miaraka ny fiangonana koa moa tsy lavitra zay ao anatin'ny faritra daholo zany rehetrarehetra izany ny zavatra manahirana fotsiny raha mbola tsy de mbola mazava ny raha mahakasika ny rova ny fanarenana azy amin'ny endrika moderna koa mbola vao mainka manahira-tsaina fa notovanana amin'ity Colisée ty indray zay sady tsisy idirany tsisy fandraisany na ara-kendrika na ara-tantara an'izany rovany Manjakamiadana zany satria mifandona ny vanim-potoana sy mifandona ny tantara amin'le Colisée sy le rovany Manjakamiadana sy ny fotoan'andro fampanjaka teto Madagasikara sy ny fotoana romanina tany ivelany tany arak'le kolotsaina zay nentin'le fanjakana tao anatin'le rovany Manjakamiadana de mbola adevitra zany hatram'izao ny teo anivon'ny fiombonamben'ny taranak'Andriana sy ny fiombonamben'ny ampanjaka eto Madagasikara de miteny ary manameloka mihitsy ny amin'ilay fomba mamoetra zay nataony zao fitondrana izao ary raisin'izy ireo ho tafady sy fanampitehana ny kolotsaina ny fampidirana nyty Colisée ao Androvaty ary samy teny rehetra hoe arodan'io rehefa tonga amin'ny fotoana fa zao moa mbola azy ireo ny fanjakana de mbola manana zay fahefa nitazona ny rova nitazona ny Colisée zay mialatsy indrindra ny fitondram-panjakana zay mbola tsy hita zay marina momba ny hoe inona moa ny teny eritreritra amin'ity Colisée ity fa ho an'ny rehetra moa zany de miteny an'le hoe arodan'io rehefa tonga zay fotoana andro izay akoatrin'izay Rina efa nresahanao teo ny amin'ny etsiky ny pro Ravalomanana tany ampitan-dranomasina tany dia zay etsika zay moa zany dia nanambarana ny hery nampitomboana ny firaisakina indray ary nametrahana tanjona lehibe de hoe ny anavitra ny firenena fa ao anatiny ny singa fanavotana ny firenena de ny amereny indray ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'izany fitondrana ny firenena izany satria ny rehetra dia samy nahatsapa ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022 ny hery sy ny tanjaka sy ny fiainga amin'ny tekoren'ny malagasy
tao anatin'ny fotoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana izany firenena izany ka tao anatin'izay le singa ho isika ny amin'ny hoe hanavotana firenena de ny amerenana ny filoha Marc Ravalomanana amin'izany fitantanana ny firenena izany na zany naty zany dia mandinika sy misaina ary mijery akaiky de akaiky ny raharam-pirenena ny mpanohana amin'ny filoha Marc Ravalomanana ka nampiombokely ho isika dia tonga tany Orléans zany tamin'ny sabotsy teo nisy ny efa tonga tamin'ny zoma de fa tany toerana de fa nanamafy ny fiarahana ny resadresaka ny firaisakina zany eo anatin'le hoe naiza toerana misy any frantsany dia hatanjaka ary manana ny tanjany izany mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana izany de nytoy sabotsy ary dia vorlanina tao Orléans tao Lamotte Beuvron zany reo mpanohana ka tam'izay no nanatsoana ny fanambarana araky nitatsika amin'ny sary zany reo mpanohana ka ovakitsika izany fanambarana izany fanambarana tapaka nandritry ny fiona ny mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana aty Frantsa ny sabotsy 9 novambra 2024 teto Lamotte Beuvron Orléans fa hilaina ny firaisakina sy ny fiara-miasa amin'ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ka ho atsangana ny vovonana iraisan'ireo rehetra mpanohana azy manarak'izany taorian'ny fanambarana nataon'Andriamatoa isany Jean-Éric Rakotoarso filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ACCDLO zay ny aiky fa tsy lany tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena natao tamin'ny taona 2024 iandro nirina Rajoelina faharoa Andriamatoa Pierre Rakotomanana filoha teo aloha zay ny komity mahaleo tena misahana ny fifidianana seny izay ny aiky ny fisian'ny latsabato miverimberina na doublon dia manameloka tanteraka ny fangalaram-bato nandritry ny fifidianana ka noho izany dia voalohany angatahana tsy misy fepetra ny fanafoanana ny fanovana ny firafitry ny seny sy ny fomba fanendrena ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny ACC faharoa tsikena ny fisian'ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha tsy miroso amin'ny fanatanterahana ireo fepetra voalaza eo ambon'ireo aloha fahatelo tsy akatoavina ary tsy mendrika itsony ny anaram-boninahitra filoham-pirenena iantsona any Andrinirina Rajoelina satria halabato nalany azy fa efatra miantso ny pomba ny ara-dalàna rehetra hanambatra ny hery sy hijoro amin'ny fahamarinana masina ny tandrazana pro Ravalomanana France zay zany ny votoatin-kevy dehibe nivoaka tao anatin'ny fanambarana zay nataon'ny pro Ravalomanana zay nanatanteraka fevriana tany Frantsa tamin'ny fahaenina ny volana novambra teo tanàna tao Orléans no nanatanterahana izany araky nitatsika tamin'ny sary sy ny vokatry ny fanambarana zay nivakitsika teo amaranako izay songadiny 420 ora zay rina arabe mananjara ngamany dia ny fisokafan'ny sistany ka niditra teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fahaenina amby 20 volana novambra teo ihany koa tamin'ny sabotsy zany reo sidina avany Eropa zay tonga teny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena teny Vato avy hatrany dia ny fikorotanana ny fimenomenonana ary ny filaharam-be zany no nitsena amin'izany andro voalohany ny fisokafan'ny sistany tamin'ny alalan'ny sidina nabakabaka izany ho an'ny tetsy amin'ny serana mpiara-manidina Vato teo aloha zany ny fikorotanana sy ny fahatarany dia tany amin'ny toeram-piangana tany ampitan-dranomasina zany satria nisy niondrana kanefa dia fantatra fa mbola tsy anisan'ireo zay nanao ny testa zany fa rehefa tonga teto Madagasikara ihany koa dia misy ny testa PCR natao dia filaharam-be tamin'izay rena arabe manjara efa navoaka ny filakevitry minisitra nefa fa dia misy sarany zany ary nalaina tao anatin'ilay vidin'ny tapakilaka nefa rehefa tonga teto moa zany dia sarany manokana nanatanterahana izany ary dia filaharam-be akoatran'izay filaharam-be zay ihany koa dia mbola ady hevitra rina arabe mananjara ny teo aminay fakana entana zay atsy ny mamonjy ny filaharana atsy ihany koa no mirotoroto amin'ny filaharany entana zay tsy maintsy mbola nanao scanner ary eo lay fitaterana zany lay navety samihafa zany zay atao satria dia tsy maintsy mihiboka moa zany 7 ora ary aorina 7 ora rehefa mivoaka lay valin'ilay fitiliana dia ho an'izay negativa zany dia mazava ho azy toy zay fihiboana zay ny endriky ny fitsaboana fa raha ho an'izay negativa mazava ho azy mahazo mody izy
mamonjy ny toerana zay natongavany teto Madagasikara fa ho an'izay pozitiva moa zany dia manohy ny fiboana sy ny fitsabotena ao anatiny ty raharaha ity zany ka ny fimenomenonana tena betsaka mihitsiny zay teny vato kanefa raha ny vaovao fantatra rina de hoe efa nisy fivoriana misesisesy hoe nataony teo anivon'ny ministera ny fitaterana ny fizahatany teny miseranam-piaramanidina na ny tety anivon'ny gouvernemanta ihany koa zay tao anatin'izay ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana zay hoe nametrahana toerana anaovana fitiliana manokana narindra ny fahatongavan'ireo mpizahatany fahatongavan'ireo malagasy zay efa ela no naniry ny hody atandrazana kanefa dia mbola tsy tomombana tsakany sy andava ny fandraisana azy ireo zany moa tsy magagy fa rehefa miresaka nyity fitondram-panjakana ity dia lay tsy firindran-javatra ny betsaka tako n'lay oeraoera lay tsy firindran-javatra ary tsy ao anatin'le cadre na professionnel na professionnalisme fa le mbola amateurisme foana amin'ny lafin-javatra rehetra no taratra amin'lay fitondram-panjakana fa ny omaly ihany ry narabe mananjara dia niverina tandrazana moa zany tao anatin'leo fiaramanidina avy any Eropa tonga teto Madagasikara rehefa avy namonjy ny fivoriana tany Ekosy tany Glasgow tany ny filoham-pirenena zay tonga sy nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina vato ny andrasantsika zany de hoe anisany nanao an'lay fiboana ve izy zay tonga avy any ivelany zay niaraka tamin'ireo ino moa zany mpisidana zany ary nanaovana ny fitiliana rehetra ireo mpisidina rehetrarehetra zany ary naiboka na mise en quarantaine zany amina hôtely fandraisam-bahiny de fantaniana petratsika ve anisan'ny niiboka ve ny filoham-pirenena satria raha ny sary rehetra hitantsika tamin'ny Glasgow dia tsy nanao kasibosy izy fa rehefa tonga teny vato izy de nanao kasibosy ary fantatsika ny zava-misy any ivelany any dia miditra ao anatin'ny mangatsika am'izao fotoana zao rina ny sasany rehefa ao anatin'lay hoe 4e vague any Europe ny 3e vague atsika 2e vague teo ny anika 3e vague efa manantanina ny 3e vague amin'ny endriny hafahafa eto Madagasikara ny mandrahirana ny mijery azy raha ny antotanisa-tany Morondava sy ireo faritra samihafa ny sasany efa miditra 4e vague ary rehefa mangatsika etrony de mahazo tanjaka lay covid-19 dia apetraka ihany zay fanontaniana zay amin'ny maha-olom-pirenena antsika ny amin'ny hoe tena nanao auto confinement ve na nanaja zay fepetra napetraky ny fitondram-panjakana izay ny filoham-pirenena ka manao lay fiboana zany satria ny antony mahatonga ny ametraka an'izay fanontaniana zay manko rina de hoe ny filoham-pirenena araky ny nambarany dia tsy mba nanao vaksiny izy zay aloha hatreto fa tsy voamarina hoe tena tsy nanao marina vizy fa de hoe tsy nanao vaksiny izy de rehefa tsy nanao vaksiny izy fa CVO ny nambarany fa ny sotrony na nanasitrana azy de apetratsika foana le doute zany na le ihany amin'ny hoe tsy mbola 100 isanjato zany na 570 isanjato na 70 isanjato ny fiarovana ao anatin'izay coronavirus zay de mila fitandremana be everitsika fa toy ny olo-pirenena rehetra nandeha tamin'le sidiny izy dia tokony hanao izay fiboana zay hitatsika eo ny avoakan'ny androany sy ny rapito satria eo amin'ny 20 ora na 20 ora na mety mihoatra akoriny ara zay endriky ny fiboana zay de ny rapitso na ny rehefa avy eo akoriny azy amin'ny manamarina azy arakaraka zay hetsika sy fetsiketsehana apetraky ny fitondram-panjakana ka mety hivoana na tsy hivoana filoham-pirenena ao anatin'izany adevitra rehetra zany zay ngamba aloha rina no hamaraparanana ny 20 720 ora betsaka ny azotsika resana fa rehefa miverina eo zay sy député Alain Tsimazafy de hiresaka n'ireny lafin-javatra maro reny fa ianao moa zany mbola hamitina ny votoatim-pivoriny ny parlemanta malagasy zay any Glasgow satria mitoy ny exécutif iny fa ho an'ireo parlementaire de mbola mitoy zany ao anatin'le union interparlementaire na UP zany any Ekosy any dia omaly ianao ny solombamoaka ny Madagasikara lehibe ny délégation na malagasy mambrabenrina no nandray anjara fitenenana dia iresadresaka zay fivoatin'ny votoatin'ny fivoriana zay ianao ary hanomboantsika ihany koa ny fiomanana amin'ny fandraisana ny vahiny tompotrano zay fahato an-trano am'izao fotoana zao ny député Alain Tsimazafy zay hanana anjara lehibe ao anatin'ny adevitra roatra ka tsisy koa ny fiovana dia mbola ho avy eo ny député Géry Randriambolainy Rina Rabe Mananjara. Eny ary fanirra safy manantany raha mienoanao zao namitina ny tao anatin'ny 20 ora toy ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto an-toerana na ny any velany
de zao avy atrano mby ao an-tsaina hoe fa ahoana ihany izy ty e, fa andeha ho aizy ty fireneny ty e, ahoana ny afaratsika ty e. Ary le izy rehefa mandeha ny anivon'ny fiarahamonina eny ianao de zay foana no miverimberina ao am-bavan'ny olona hoe fa andeha ho aiza mariny ty firenena malagasy ty e. Inona ny vokatra zao zavatra rehetrarehetra zao efa to tena tsisy masoandro mihiratra mihitsy ny fiainan'ilay malagasy. Resahana momba ny Covid-19 io izy io mibanaka zany zao zay mihitsy le fiteneny eny amin'ny fiarahamonina mibanaka ny atao hoe frontiera dia ny zava-misy nefa ao anatin'izay de tsy mahazo antoka ny fomba fiarovana azy ny malagasy eto anatiny loha, tsy mahazo antoka ny fomba fiarovana azy. Ny mpitondra fanjakana no tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoaka ny tompoko, fa ilay vahoaka malagasy efa tsy maro tena tsony izy amin'ny lafiny maro mihitsy. Atao hoe ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra anga no hoe atao hoe misy ao anatin'ny malagasy ho an'izay mino ho an'izay manam-pinoana aloha, fa raha hoe le fiarovana raha materialy, fiarovana amin'ny mba tsy antefaniny aretina de tena atao hoe miahaka fotsiny le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa moa ny hoe fahasarotam-piainana, eo ihany koa ny hoe tsy fanajana lalàna, mandeha ny hoe ay le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana tsy tena lany akory araka ny tena izy fa ay zavatra tena misy tsy fahamarinana tao anatiny, misy doublon, ay zay saka fasady fotsiny no hita hatramin'izay tamin'ny alalan'ny resaka fifidianana sy ny sisa. Io mbola resahana lalindalo eo momba ny fanambarana nataon'ny Prora Valmanina tany Orléans io fa tena zava-dehibe no ntenenindrareo dia eo ihany koa ny fisian'ny kere any atsimo, ny ankizy tsy mianatra, ny kidnapina eto sy eroa de hoaiza ihany zany ty vahoaka malagasy ty. Ary mifanontaniana goavana mipetraka de ny hoe misy mpitondra ve eto Madagasikara sa tsy misy mpitondra. Raha misy mpitondra eto amin'ity firenentsika ity mba hitandry zareo ve izao tena hoe fangiry firina iainan'ny malagasy izao. Nde ataontsika mihitsy hoe malagasy satria ny majorité zany na maronisa amin'ny malagasy de tena miaina ao anatin'ny tsy fahasahiranana intsony fa tena hoe fahantrana, ary mbola misy teny malagasy mbola mafimafy kokoa noho ny fahantrana de ny hoe tena hoe farahidiny raha oharina amin'ny vahoaka any amina firenekafa. Raha tsy ampitaina fotsiny zao ohatra amina firenena manodidina atsika ny nosy manodidina tahaka ny hoe ry Seychelles, ry Comores, ry La Réunion moa efa Frantsy iny, ry Maurice, misaka kely Afrika du Sud, tena fahadiran'ovana isika malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ka matoa tenenina zany de misy zavatra tena hoe tsy mety mihitsy ato amin'ny firenena efa hatrany voalohany mihitsy, efa hatrany voalohany inona moa zany no tena tenenina. 3 taona zany zao nisy io rejima io ary raha ohatra hoe mbola emitra lavidavitra kokoa de raisitsika hatrany amin'ny 7 satria ny atao hoe 70 isanjato ny mpitondra amin'izao fotoana zao ani dia nametraka ny tantarany sy nametraka nyzay nataony tamin'ny 7 de ry zareo zany zao ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao kanefa tsy hita izay hoe tena hoe tambony omena n'ilay vahoaka fa tena mesahirana voavoaka ny trano ianao amin'ny maraina feno mahantra, feno 4 mi eny amin'ny sisin-dalana ary me mitomby ihany lay 4 mi zany. Ary ny tena mahavariana de hoe fantatrao le farim-piainan'le olona tany amin'ny 5 taona lasa 10 taona lasa fa amin'izao fotoana zao de lasa mangataka. Misy olona tompoko amin'izao fotoana zao tsara fitafiana zany hoe madio ivelana izy fa mijokojoko izy manatona olona de mibitsibitsika dia mangataka miteny moramora hoe tena mba omeo volany aloha tena tsisy sakafoanana mihitsy izahay. Ny sasany miaraka amin'zaza, ny sasany mandeha rery, ny sasany mandeha tsororo, ny sasany mandeha tsy telotelo. Zany hoe lay fahantrana zany eto Madagasikara tsy tarafina itsony amin'ny alalan'ireo 4 misy misaringo bourdin mba etsy zeroa
fa tena na ny olona tsara fitafiana ty ivelany ara de efa tratran'izay a tena hoe fadiranovana eo amin'ny fiainan'izay de ahoana zany ny momba an'izany ny atao hoe ny fotoana nefa tsy mijanona fa mandeha hatrany hatrany a ny communication ataony sasany etsehananiny etsy de milaza hoe tena efa mandeha mihitsy ny fikarakarana ny firenena tena efa miara-miasa amin'ny anyvelany sinsisa nefa ny tena hoe fiainam-bahoaka isan'andro dia tena manahirana ary tena sahirana lay vahoaka malagasy zany zay de ho averimberiny eto foana satria io mantsy misy miteny sasany hoe guerre de communication le izy afa ny tenenin'ny atsy de hoe afa ny tenenin'ny atsy fa na samy ezahana hoe samy lazan'zay lazainy aza ny marina foana ary tsy azo totofana ny momba an'io zankere zany anga afaka totofanao izany mpangataka marobe eny amin'ny sisinalany zany anga afaka totofanao izany resaka tsy fandripahalemana zany anga afaka amboamboarina ny fidanga mividim-piainana anga afaka amboamboarina zao zany zao efa manafosafo any amin'ny 4,000 ariary ny $1 zany fa ny euro aloha zany de fa mbola ambony lavitra be an'izay raha oharina amin'ny livre sterline anglisy moa de le ariary malagasy de tena taraiky be mihitsy satria tena ny livre sterline zany zao fa 10,000 ariary mahery ny 1 livre sterline zany dia 10,000 ariary mahery de zany taremarika tsotra zany fotsiny no anamafisantsika hoe tena sahirana le malagasy le izy anefa tsy vita mitabataba fotsiny hoe mahantra zay de atahoana sahirana zay fa ny fanambarany ny pro Ravalomanana tany Orléans no milaza ny atao hoe mila fandraisana andraikitra manoloana an'izay rehetrarehetra izay ny olona tsirairay aloha tompona andraikitra amin'ny tenany ary ma hoe tompona andraikitra ny tenany izay dia misy andraikitra ny andraikitra voalohany aloha de ny manaraka amin'ny atsipriany ny fiainam-pirenena zay aloha fa tsy vita an'le menoeno fotsiny de hoe de ahoana ihany izy ty de menoeno fotsiny ihany tsy vita amin'ny menoeno satria dia tena angambitsika ve iandro hoe efatrany amin'ny 7,900 isanjato amin'ny malagasy no voafaritra hoe miainao anatin'ny faritra na vaogagitsika zao arytsika zao efa mihoatra ny 700 isanjato amin'ny malagasy no mahantra kanefa eto amintsika tsy tany miady tsy tany hoe ahoana fa tena raha oharina amin'ny any aka fa ny Etiopia zao de misy ady etrano efa manomboka miakatra ny renivohitry Etiopia any Addis Abeba zao le pioko inona moa ty anarany teo ny avany Tigré zay ny avany Tigré miorooro ny Etiopianina am'izao fotoana zao fa tsika mbola resy ny Etiopia eo amin'ny resaka hoe farim-piainana isan'andro mbola resy sika ninona ambara aloha zany zao de mbola resika ary tena vizana tanteraka ka momba n'lay fivorina iresa-pirenena tany Glasgow Ekosy dia ino zany ny filoha-pirenena efa tonga ny endry zareo ny resaka hoe exécutif fa misy ihany koa ny fivorina ny parlementaire tany Glasgow tany ary ny député Mamy Rapenirina no nitarika ny délégationna malagasy tamin'izany hoe fandraisan'ny parlement malagasy anjara tamin'ny fivorina zany ary omaly izy no nandray fitenenana zany tamin'ny ty fivorina tany Glasgow tany Ekosy ty alefatsika ao ny sary rehefa vonina ao amin'ny namana teknisiany eo izay amlaza an'izany fandraisananjara ny Madagasikara zany ny votoatin'ny teny sy ny famelabelarana no entin'ny député Mamy Rapenirina tamin'ny fivorina io dia tsotra fotsiny laza izy aloha ny momba ny zava-misy marina tia Madagasikara amin'ny resaka fampitehan'ny tontolo iainana ary akoatran'izay de nambara mazava tsara hoe mila mampitovy fijery ny parlementaire amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana dikan'izay mba hatongavana any amin'ny fahafahana mandrindra lalàna amin'ny fiarovana an'izay tontolo iainana izay tsara mantsy ny manamarika amintsika mianakavy fa ny parlementaire na eto Madagasikara na maneran-tany dia anisany andraikitra lehibe zay sahan'izy ireo ny fanaraha-maso tompoko ny asan'ny mpanantanteraka indrindrandrindra ny gouvernemanta ao anatin'ny firenena anankiray raha misy zany ohatra hoe zavatra atao
eo anivon'ny tanterahny gouvernemanta amin'ny resaka tontolo iainana de tsy manao ganagana amin'ny sasaloha ilay fahefanam-panatanteraka fa manana ndraikitra goavana ny parlemanta manoloana n'izay raharaha izay zany amin'ny fanaraha-maso ray aloha zay ary ny anankiray ihany koa de ny hoe mba hisin'ny lalàna izay mivoaka mifanentana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny fampitehan'ny tontolo iainana maneran-tany tsy mitovy raha ny eto Madagasikara zany zao dia ilaina ny lalàna izay mifanentana amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana eto amintsika ny akamaroany eto amintsika aloha ny raha ny tena izy de criminel daholy ohatra hoe fandoroana ala zany ane reo olona criminel ane zany ny dorotanety efa ao anatiny fanapahana ny bois de rose sy amin'ny atao hoe amin'ny tsy ara-dalàna rehefa hoe tsy manaraka ny tokony lalàna mipetraka dia criminel izay ka itony fivoriana ny Glasgow to zany dia manamafy ny zay hoe andraikitry ny parlemanta manoloana ny fampitehan'ny tontolo iainana izay raha iresaka momba ny Madagasikara zany sika dia mazava tsara ny fipetraky ny raharaha hoe misy ireo exécutif ry zareo aloha zao ny eo ny sasany aloha zany ny eo amin'ny eo fahefanam-panatanteraka io de misy ihany koa zany ny ato amin'ny parlemanta raha ny eto Madagasikara aloha zany zao de hoe mbola ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana zao no maronisa ao anatin'ny parlemanta zany na ny any amin'ny Sénat ny ao amin'ny député fa raha ohatra hoe tena hitsinjo ny atao hoe tombontsoa-pirenena indrindrindrindra amin'ny resaka tontolo iainana tsy tokony mipetraka akory zany hoe mpanohana na tsy mpanohana zany fa ny vahoaka malagasy ny tokony ao an-tsaina voalohany indrindra ka ny fivoriana takan'itony zany dia tena zava-dehibe mihitsy satria eo aloha ilay atao hoe fisina lalàna zany na hoe fandrandrana lalàna hiatrehana n'ilay fampitehan'ny tontolo iainana fa eo indrindrandrindra ihany koa araka ny nambara teo ilay fanaraha-maso ny asan'inona ny asan'ny mpanatanteraka io zany zao voizan'ny teo anivon'ny mpanatanteraka zany raha ny eto Madagasikara raha vao vita ny tany any Glasgow de hitantsika fa misy an'ilay fa fofofombola ndray any ambadika any satria voalaza n'ilay fanarahan'ny Paris satria efa nisy koa zany fanarahan'ny Paris zany talohan'ity COP26 ty amin'ny resaka toetrandro de hoe misy volatra any amin'ny firy izy teo misy any hatrany amin'ny 100 milliards de dollars 100 milliards de dollars hiatrehana ny changement climatique io zany le navoaka avy amin'ny alalan'ilay fivoriana tany Paris vola be zany de io zany zao de hoe tokony tonga de etsehany io sensisa zany no teny enony taty amin'ny exécutif satria le tonga de le vola be zany tonga de maneno fa nanatotona vola tony inona eto amin'ity tany ty ara na eto amin'ity Madagasikara ty ara na 4 milliards de dollars io na firy tapitrisa de dollars io na vola tsy haiko na dollara na euro na sterline na ninninninna ho atotona eto amin'ity Madagasikara ty rehefa tsy mangarahara ny fitantanana de tsy misy dikany zay le izy volany re olona zany tonontononona teto zany teto amin'ity Madagasikara ty vola tefa atao hoe maromaro ihany raha ny afany velany fa maninona ary le vahoaka malagasy mbola mahantra ihany ary vao maika me mahantra kanefa lazaina zao hoe misy ny vola oatra zao tokony tonga de ampiasaina io fa tsy tokony hiandry ela tokony tonga de ampiasaina ny vola oatra zao fa tsy tokony hiandry ela ny avany velany na eo azany atao hoe fanontaniana be dehibe ataon'ny avany valany amin'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara de hita hoe mbola mandefa ihany aloha ry zareo ary tateoriana raha tsy tena volantsony nalefa raha amin'ity resaka Covid ty fa tena vaksiny mihitsy no nomen'ny Amerikana hoe ino ny vaksiny ataovy fa le fitondrana malagasy zany tsy hoe mena vola de hoe hitady hoe vaksiny fa tonga de vaksiny mihitsy maimaipona no nomen'ny tany ivelany zany raha resaka an'izay Covid zay ka mity nambara amintsika de izao ilaina ny mangarara fa io zany no tsy ampy ary anisan'ny manao pression amin'izay lafin-javatra zay ny eo anivon'ny parlemanta zany io tsy amin'ny resaka hoe tontolo iainana ihany fa amin'ny resaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ka so ny mpitondra fanjakana ty am'mpanatanteraka mieritreritra hoe maronisa eo anivon'ny temeram-pirenena sy eo anatin'ny Sénat
de hoe reo zany de mety ho alaim-pana hoe hipasipasoka ny asan'ny exécutif na ohatran'izany tsy tokony ho zay mihitsy le fipetra ny arso ihany fa misy mpanohatra ao anatin'izay satria asan'ny mpanohatra ihany koa no mamaky mpanjilana ny zavatra tsy mety raha nety Madagasikara zany zao de tsy tokony isy an'izany hoe fipasopasohan'izany tsony fandamindaminana tsony fa tokony hoe inona ny aretina de zao mifanafody inona ny aretina de zao mifanafody inona ny tsy mety atao amin'ny resaka fitantanana de zao mifanafody ny fanafody aloha natolotra ny pirora Valomana tany Orléans ny fanafody ho an'ny firenena malagasy efa tena mahantra de mahantra dia ny voalohany indrindra aloha ny sy ny firaisankina aloha aty amin'ny pomban'ny président Marc Ravalomanana zany zay firaisankina zay koa zava-dehibe fa tsy hoe tenitenenina fotsiny fa ilaina ny firaisankina ary izay le natonga n'ilay fiteny hoe miasa miaraka sy ny hoe zay tonga miaraka sy ohatran'izay efa tsy enjery zany ary reny tsy raha atao tsy enjery fotsiny fa mila ampiarina misy ihany koa zany andraikitra aty amin'ny mpanohatra tsy afaka miala amin'izay mihitsy fa eo ihany koa ilay hoe fitenenana ny zavatra tsy mety ataon'ny eo anivon'ny fitondrana ary zany moa ny tsy zavatra foronina na afenina fa zavatra efa mibaribary tony tafika andrefa tanàna izany ka izay ny mombamomba ny fivoriana izay nataony parlementaire nandraisan'ny malagasy anjara zany tany Glasgow Écosse délégation nantarihany député Mamy Rabenirina asa zao raha mba hitatitra araka ny tena izy an'izay toe-javatra zay ny aninivo ny hainao manjery mpanjakana any na ahoana ny fomba fitaterany zareo fa dia ho iteo aloha fa itsika tsy miandry an'izany fa dia tateritsika ny vaovao ary sorana be deaibe ny député Mamy Rabenirina nandefa ny vaovao zany aloha tamin'ny alalan'ny sary sy ny atao hoe FDB tamin'ny fandraisany fitenenana izany tao Glasgow tao amafisitsika zany fa de hoe ilaina ny mampitovy ny fomba fijery eo amin'ny samy parlemanta ahafahana mandrindra ny lalàna hierovana ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany izany ary dia mba ahafahana ihany koa manara-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny mpanatanteraka any amin'ny firenena isanisany zay ny momba an'iny fa ity resaka kere any atsimo ty koa de mahaliana an'izao tontolo zao io mahaliana an'izao tontolo zao io resaka kere io satria io moa zany anisan'ny nitondran'ny solon-tenam-panjakana malagasy teny tany ivelan'ny tany ihany koa tany Glasgow zany fa zao ny tsara ho fantatra na iteny na tsy iteny ny tompon'andraikitra eto Madagasikara efa fantatry ny any velany io efa fantatry ny any velany io resaka kere io na inona ataontsika hoe filazana etsy aroa eto Madagasikara ne misy masovom-pirenena solon-tenam-pirenena eto Madagasikara ne misy mpanao gazety avy any velany na dia feperana reny mpanao gazety reny hoe rehefa anao fanadiadinina reo indrindra ny investigation de tsy maintsy mankaty aloha de tsy maintsy manao an'izao de tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'izao anao investigation ve izy de hiteny aminao eo fa inona natao hoe investigation ho an'ny olona nianatra journalisme ny investigation zany zavatra asa fikaroana ataon'ny mpanao gazety zany par-ci ozy izy ny fitenenan'ny tanora par silence tsy mila mitabataba be koa ahoana izy ny tenenina hoe tsy hoe tonga de tenenina meloha zao ny zavatra ataoko efa tsy investigation ntsony zany fa fantatry Madagasikara ho isika ny fantatry zao tontolo zao ny zava-misy eto Madagasikara ary mahatonga ny any velany any mieritreritra lalina am'izao fotoana zao zay zany nytoy any resaka mieritreritra lalina ny firaisambe iraisam-pirenena am'izao fotoana zao momba ny Madagasikara hoe ahoana momba nyty firenena malagasy ty fa to mempotra hatrany ny zavatra nafinafena sy ny tototofana atao anatin'ny taona maromaro tany aloha mempotra resam-pifidianana resaka atao hoe fitantanana orinasa raha tsy resaka tsika momba ny jirama zao lasa ozy ny olona hoe ay ve misy an'izany ay ve io koa ny resaka air Madagasikara mempotra de ozy ny olona hoe ay ve ohatran'izany ny tena fandehanan-javatra ao hoe zay tsy mba nalala an'izany hatramin'izay zao le izy mempotra hatrany ary
izay toejavatra izay dia tsy afaka ny hoe amboamboarina na hoe totofana fa tsy maintsy ho fantatra foana ny marina. Zao zany zao tsika ho tapitra ny 124 afaka ray volana sy tapany eo de hiditra amin'ny 12 de anahoana ny fiainan'ny malagasy. Raha tena mpitondra fanjakana marina ny mpitondra fanjakana de efa mijery izy hoe manahoana ny any amin'ny 5 taona ho avy, manahoana ny any amin'ny 10 taona ho avy. Fa le malagasy zany amin'izao fotoana zao efa manangasango ny taona 2024 fa tena tsy hita zay atao hoe inona indray zany zao ny zavatra mitranga de ahoana indray zany zao tsikitito ohatra ny tsisy mangirana mihitsy ny fiainan'ilay malagasy na ny ara-toekarena na ny ara-tsosialy. Ny fiainam-pianakaviana moa zany isan'isany de mepotika hatrany raha ny eto amin'ity Madagasikara ity zany no resahana. Ny akoatran'izay ny resaka fandriampahalemana, tsy fandriampahalemana de io moa tenenina foana io satria tena atao hoe tena mitomany malagasy raha zay no azo ilazana azy amin'ity resaka tsy fandriampahalemana ity zay manana endrika marobe moa zany zao izy io. De hoe zao zany zao de hoe kidnapping de eo zany zao de misy hoe remim-pianakaviana sy ny zazany bataina de tonga de any de tsy hita. Voateto ny député any tany amin'ny distrikana Parafaravolantany ny teny hoe nisy lehilahy anankiray asa moa zay le rangana efa hita na tsy hita am'izao alatsinainy zao ahafahany lazainy hoe tena mbola tsy hita efa nandritra ny andro maromaro de mitaraina ny fianakaviana na andrenivohitra na any ambanivohitra dia misy an'izany hoe fakanakerana zany de hoe fa inona ary ty zavatra miseho eto Madagasikara ity, fa inona ty zavatra miseho ty no tonga hatrany amin'izany, akoatran'ny hoe vakitrano, akoatran'ny hoe fanendahana sy ny sisa sy ny sisa de tonga ihany koa zany ty ny kidnapping. Zany resaka vaky fasana zany moa dia efa tena hoe tsy vaovao amin'ny sofo maro izany hoe vaky fasana zany. Mijery gazety ianao de hoe nisy vaky fasana indray hony tary amieno ny fampalalam-baovao isan-karazany hoe nisy vaky fasana hony tary ary ho an'izay efa nahita le tranga zany rehefa vaky le fasana ihany koa zany de miantso mpitandron'ny filamena sy sisa manao ny constance ny zavatra rehetrarehetra sanatria reto ohatran'ireny friperie le misaritaka reny le fampitadiavan'ny olona ireny le atao hoe le lamba ny finosan'ireo taolambalo sy ny razana zany tamina fasana anankiray tsotonoko le toerana ary tsotononina eto mihitsy ilay hoe le toerany sy zay momba azy fa ny zava-nisy fotsiny de hoe saritaka ambony ambany zany tao de sanatria ohatran'ireny lamba friperie mikorotany ireny de zay vao nyrofina ireo ataolambalo sy zay azon'ny rofina zany de natambatra de nividy lamba de fonosana zay ambony teo le taolatratra sy ny karandony teo fa le taolandava sy taolatongotra sy ny any amin'ny rano sy ny fe zany efa tsisy teo tsony zavatra nisy zany efa taona vitsivitsy lasa zay noho ny trangano zany toejavatra zay sationany fotsiny zany tiany ho tenenina de ny hoe hatrany amin'ny razambe efa vao tafady zay tena zava-dehibe amintsika malagasy vao tafady amin'ny toejavatra taka zany hoe vaky fasana zany dia ny eo amin'ny velona ihany ko vao tafady ihany ko amin'ny alalan'ny fahantrana sy ny tsy fahampitsakafo amin'ny alalan'ny kere de ny patrimoine ihany ko vao tafady satria de mirehatra ny etsy mirehatra ny ero zavatra tsy tokony atao atsangana amin'ny toerana anankiray atsangany sasany fa hoe angamba mieritreritra ny sasany zay tiako ihany io kanefa raha vao miresaka tsika hoe kolotsaina sy ny patrimoine de malagasy ray manontolo no voakasika ao anatin'izay ary io le hoe entité io de mila rovana io toy ny any amin'ny firenena maro eran-tany fa nefa raha netotsika menakavy de angamba ny tsy fantatra hoe le anarana Madagasikara mety iova rehefa nerinany le malagasy mety tsy ho fantatra tsony ihany ko hoe malagasy sa ahoana raha zao no mitohy ka izany tsy maintsy tenenina satria tena tsy te hanandratsy isika ninninona zany atao eto tsy te hanandratsy ary samy manana taranaka daholo isika mianakavy.
io zany zao a de efa anana ny fanazavana ihany ko ny député Alairatsimbazafy zay efa avonimbonina ao ambadika ao hiaraka amin'ny Faniry Razafy Manantany ny député Alairatsimbazafy ary dia hiaraka amin'izy ireo indray zany tsika amin'ny fanohizana ny fandarana raha tomo ka tonga eo ny député Jerry Randremolaina député Anavaradrano dia hitondra fanazavana eo ihany ko izy amina lafikevitra izay efa nomaniny ihany ko izany ny tiana ambara de ny hoe na inona fisehon-javatra eto amin'ny firenena tsy azo atao mihitsy zany kivy zany tsy azo atao zany fa raha vao kivitsika raha vao ketrakitsika de mahazo aina ny sasany any ambadimbadika any io ary le tonga amin'izay ny lazaitsika ozany sasany kanefa dia za Madagasikara zany dia afaka mandroso tsara mihitsy fa ny tena marina de hoe atao zay tsy mampandroso azy ary fantrana zany ko tsy tonga ho azy zany tsisy zany hoe mantra ho azy zany tsy maintsy misy antony ao mahatonga ny fantrana ary ny tena marina de hoe ampahatraina le olona rehefa tsy omenao ny vaovao araka ny tokony izy de ampahatraina zany ary rehefa tsy ataonao zay mampahazo aina ny ariary de fa ampahantrana ihany ko ny dikan'izay rehefa tsy ataonao ny fametrahana ny fandripahalemana araka ny tokony izy zay lokalokana etsy ary hoe atao azao de efa fampahatrana ihany ko ny dikan'izay namana Faniry Razafy Manantany ndaondray ary eny ary de misaotra Rina Rabe Mananjara ny am'izay filazam-baovao fizaram-baovao fampahafantarana ny zava-misy zay tsara ho fantatsika am'izay amin'ny akabiany satria mo tsika de manana didy ho an'ny vahoaka malagasy ary tena tsy mety reraka misy tsika am'izany adidy zany Rina Rabe Mananjara satria tsika de mahatsaro sy mahatsapa amin'ny hoe raha ohatra ka samy hitazotazo tanana samy lanjalanja aloha fotsiny samy kivikivy sy mipetraka any atokantramina am'izao zavatra tena hoe marary mafy manjo amin'ny firenena zao dia iza no hiteny iza no hitsangana ka zao ohatra raha miresaka tsika tamin'ny faran'ny herinandro ny alajaza ny resaka resantsika teo ny kidina pinetsero ny resaka dorotanety hatrany vatomandry tena tanàna maitsy fakatana fanafianjola fanafiana dalo ary de vao nisy dokotera namony indray vao tsela akory tamin'ity faran'ny herinandro satria tena mipotipotehanjola mihitsiny zany mpitsabo zany ary misy fandorany dalo ny tanàna ray manontolo dia mampalahelo mihitsy ny lafinjavatra ohatran'izany Rina Rabe Mananjara akoatrany hoe tena very fanantenana voaka malagasy satria dia menjera aty amin'ny latsaky ny 700 ny arkarena fahobean'ny firenetsika am'izao fotoana zao emo moins menjera mihitsy zany matematika le hoe négatif miiba zany fa miabo moa izy zany de hoe plus de rehefa mijery an'izany rehetrarehetra zany nefa tsy andany le fitondram-panjakana de mbola mitoetra foana anatin'le fampanofisana de nefa ny FMI akoatran'izay de ozy ny FMI ianareo dia satria ny fitondram-panjakana manko rehefa miteny Rina de hoe nisy ny Covid-19 dia niato daholo ny fotodrafitrasa niatony zao io ny olana nahazo atsika tamin'ny krizy mondial de zay foana ny resahan'le fitondrana sy le mpanohana fitondrana zany zarany aza misy an'izay zay indrindra hoe misy fomba fiteneny zay hoe hikoa maina azy atao maika fa misery aniliana fa le mpitondra tsy miteny hoe tsy mahay mitatana zay indray wa efa fiainany iny tsy mbola nahitan'io fitondram-panjakana io nanao aveno na nanao miakolopa hoe tena hoe tsy mety avaty aminay ny lesoko tompoko fa ianao zay mitsikera sy miteny an'izany ray no ampiororony ianao indray ny lazay mitantara lainga fa rehefa avoaka ny sehatra iraisam-pirenena am'izay le izy ohatra ny ambaran'ny FMI hoe omeo ny tena nandaninareo an'ilay volan'le Covid-19 aiza le audit atram'izao de eo izy menakavy mikaraikony eo de ny zavatra ataony dia lasa mody manentsikenytsika kely io manko io sary atao io dia tokony ho fatatsika voaka malagasy inona moa le sary atao sy le aseho ny am'le hoe lalana raiky 100 metatra lalana latsaky ny 2 kilometatra lalana mety mihoatra 2 kilometatra etserotokanana io sy le hoe misy trano kely sy ny sisa de io zany le hanakonana le mason'le fahasairana n'le vahoaka
le am'le hoe iny ty vidim-piainana tsy zaka mivoaka malagasy ty de tsy manana vahaolana izy de mivahaolana trony de hoe zay tompoko dia misy lalana vita amin'ny pavé na autobloquant nataonay na vita amin'ny goudron de na le goudron tsy vita ary fa le mbola vao manomboka hanao an'le fandrakofana an'le goudron le tara am'le kosy voalohany de iny loha naseho any kely ndray de rehefa manontany ndray hoe ahoany ty resaka jirama tsy mety voavaty satria hono zany nametrahana le tompona ndraiky teo anivon'ny jirama le ministra sy le DG marobe io moa mbola io resantsika rehefa velo ty resaka eo anivon'ny jirama ty de le ministra le varina manao selfie de mametraka an'le karazana panneau solaire kely am'le resaka jiro kely any misehatra samy zavatra tena hoe maivana mpandrararay mahavita an'izany ary candidat ilatsaka be ny tanàna anankiray mahavita manolotra panneau solaire tsy latsaky ny zato ao anatin'ny commune zay hirotsahany ao anatin'ny commune zay hirotsahany de iazakazaky hitovy am'izany be le fitondram-panjakana mitovy am'izany ve lay tena hoe ministère angezabe na le département angezabe fa tsy zany le vahaolona tadiavina fa hoe ahoana no ahafahana manolotra famokarana vaovao angovo azo avy amin'ny tohadrano na manatsara anandekaleka atelomita tsy azo mpaniry na mampitompo na mijery zay anamboarana izy moa rina le ria farahantsana sy sisa marobe volobe sy ny sisa ahoana na anamboarana any reny ahoana lehibe de narindra efa miandriandry any ambadika any le charbon de sako azo trandrana amin'ny alalan'ny angovo ahoana ny ahafahantsika mametraka tena parka solaire tena amina hektara tsy hitanono zay amatsy satria le angovo aza vozona ho zany nefa mahafatifaty an'le fitondrana ary tsy problème zany fa zao tsy le resaka le lampitera kely le jiro kely amin'ny hery masoandro 60 watts 100 watts iny tsy iny ny andrasana an'le fitondram-panjakana sy le département satria olona ray mahavidy an'iny tompoko mpandrarairay mahavita am'zaran'izany eraky ny commune donc tsy tokony ilahatra am'izany mihitsy le fitondram-panjakana fa le fitondram-panjakana le nilaza hoe hame vahaolana puissance mégawatt firy zany ny andrasana an'le fitondram-panjakana misy rivotra be any amin'ny faritra atsimo any ahoana ny exploitena an'io ho angovo azo avy amin'ny éolienne misy masoandro be any andrefana sy any avaratra any dinarabe mananjany ahoana no hitrandrahana an'izany masoandro zany ho angovo ho tonga heny anivon'ny tokantrano rehetrarehetra misy tohadrano maro be amanjato ny eto Madagasikara ahoana nitrandrahana an'izany de raha tadiavintsika le fitondram-panjakana efa mba nahavita tohadrano firy moa le fitondram-panjakana de iny tsy mbola nisy fa zay fitondrana nandalo teo navita fa izy any tsy navita fa mizara kely am'le panneau solaire ny azy no zavatra ataony de raha miresaka tsika hoe efa nahavita na anangana parkana solaire tena taiza sy taiza avy nareo de raha angambany tsy mihoatra nyty ratsatanany ty rinarabe mananjara lizy mihoatra vitany olona anatin'izay photovoltaïque zay sy ny resaka éolienne zany anie le zavatra andrasany e sy le hoe ahoana ny idinan'le facture ny jirama ka raha ohatra ka tsy mety ty tarif optima ty am'le optimisation an'le tarifa de tokony ho amboarina lizy inona ny solution am'izay fa tsy zany ndray natao rinarabe mananjara fa rehefa bety tamin'le resaka tarif am'le 2-3 fois de inona natao le prime mandray nangezaina sy namboarina atao anatin'le jirama de io manko zany zao le adevitra hoe mandra-pahitana marina amin'io resaka prime exceptionnel io zay tena etsontsika mihitsy ny solomavambaoko hoe sokafo ny adevitra amin'io resaka prime exceptionnel amin'io papana io satria olona iray ve dia mahazo prime manjato ny tapitrisa ariary tsisy resaka fialonany zany a fa tena adevitra mila apetraka zany aiza mpiarony zony mpanjifa am'izany iaro ny mpanjifa satria misy elanelana samy hafa mihitsy mamotika an'le tena mpanjifa zay tena hoe tsy mahazo an'le qualité de service potika ao anatin'le resaka facture ary simba lay entany izanivona tokantrano inarabe mananjara rehefa miakatra sy midina le tension ny jirama ary tsy mahazo an'le 220 fa menjera ty any 160 kory ny zay indrindra mantsy 155 zao no de aiza le mpiarony zony mpanjifa am'izany rehetrarehetra any tsisy miteny ary tena adevitra tena mendrika hodiniany zany lafiny zavatra any zay ny antontsika mahatonga rina mampiakatra an'izy hoe
rehefa mijerytsika am'le fihetsiky le fitondram-panjakana de teampiseho izy hoe efa miasa le fitondram-panjakana fa ianao zao vo mijery omaly tena gaga mihitsy arina rahabe mananjara na eny vaovao hoe misy fiara-miasa amin'ny von'ny raharaham-bahiny ny fanovatsony amin'ny Irlandy avaratra sy Grande Bretagne angamba izay raha tsy diso ny fitadiko dia ny solon-tena-panjakana tamin'ny ministèrany raharaham-bahiny de mahakasika ny tontolo iainana mahakasika ny resaka fotodrafitrasa resaka asa izay na fambolena resaka jono angambany ao anatin'izay de iza no milahatra amitsika ao ry Zimbabwe ry Comore ry Seychelles sy lay nosy kely ery ananana kely ery no ampilarina an'le grande île efa lasany itsika lefa niala le nilahatra tamin'ireo taloha tsy hoe reo tsy tiatsika fa efa tsy tokony nilahatra tamin'izany tsony ny toerana misy atsika tamin'ny Seychelles tamin'ny Maldives na tamin'ny Djibouti na tamin'ny Maurice de lasa miverina milahatra am'ireo tsika amina akorina afo angamba izay raha sy diso tsy tena hoe ozy ianao hoe resaka fahaiza mijery lavitra ve zany satria tsika nieritreritra rina hoe efa tokony dépassé tsika zany taty amin'ny alohan'ny taona 2020 ary efa nanana toerantsika isika satria isika ara nefa nanomboka ny s'implanté nanao karazana famokarana sy nanao famatsinetana teo am'ireo olona teo am'ireo firenena reo ary ny firenena efa nanomboka ny laharatsika de ry Côte d'Ivoire Nigeria ry Angola lay zanatany portugais sy anglisy reo akoatrany ny frantsay efa nilahatra tamin'izany tsika fa zao tsika miverina milahatra indray am'le nosy kely ohatra Natsirabe am'le nosy kely ohatra ny Sainte Marie le grande île ngeza be miverina milahatra zany satria ino sady namotika fanonganam-panjakana namotika le tsy fahampiana vision fa namotika ihany koa le tsy fahaizana mitantana rina lehibe mananjara de io ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao ka rehefa aveo moa tsika miaraka amin'ny député Alain Tsimazava iresaka lafiny zavatra ohatran'izany mihitsy satria mampifangaro am'le raharaha ambahoaka sy le raharaha-pirenena amin'ny raharaha ana fikambanana manokana olona ao anaty fanjakana le zava-misy le resaka bioétanol ny tiatsika resahana am'ty satria na ny enjehana ny président Marc Ravalomanana manko de zay hoe monopoliseny le raharaha-pirenena sy ny resaka tiko hoe sy ny resaka zao io zao de tena mazava mihitsy satria verenantsika na hoe projet étanol initié par l'association FITIA de iny ny entana any am'sehatra irasam-pirenena le tetsy ambily be le tamin'ny tokony hoe ho fonctionnel izy opérationnel izy tamin'ny décembre 2019 de iny ny entana eo am'sehatra irasam-pirenena elamin'ny Madagasikara ao anatin'ilay fahampitehany any tontolo iainana amin'ny charbon de anao an'le transition énergétique tsika de étanol amin'ny alalan'ny fary de ty projet any association FITIA no resahana amin'ny lafin-javatra ohatran'izay na tiana na sy tiana efa nisy an'io projet niainga io bioétanol sy biogaz io nandeha teo amin'ny fikasany ny eritreritra ny fitondram-panjakana zany koa de mendrika hanokafana adevitra zany satria tsy tokony hafangaro mihitsy ny projet zay niketriketrehany ny association anankiray zay manana fifanakaizana kaiky amin'ny fanjakana sy le hoe eritreritra ny fanjakana raha ohatra ka manana eritreritra izy hoe hitady 100 millions de dollars amina 5 millions de ménages na tokatrano 5 tapitrisa rina rahabe mananjara de tokony havana mazava tsara hoe inona ny projet ampanjakana am'izany ahoana ny hanaovana lancement am'izay ka mpandraraha izavy no anana an'izany de samy manao ny fifananana azona an'izany reo mpandraraha rehetra satria betsaka ny mpandraraha am'ty resaka transition énergétique tinge efa ela rina rahabe mananjara no nresana ny ty étanol ty fa tsy vo tamin'ny 2018 na 2019 akoriny zany de zay le tsy maintsy hitandremana tsara hoe mila misaina tsara le vaoaka malagasy mba tsy ho tafajabaka ao anaty lafin-javatra ohatran'izay de tairitsika zany rina satria mila ho fantatro zany fanamariana kely fotsiny mantsy momba an'izay le resaka hoe transfert resaka hoe transition zany eo amin'ny resaka énergie zay de nyresahanao moa le resaka hoe étanol teo le izy mantsy nisy an'ilay accord amin'ny Paris zany dia avy amin'io zany nivoahan'le vola be le hoe 100 milliards de dollars zay lefa le drogue fanazavana teo 100 milliards de dollars hiatrehana ny changement climatique zany de ozy ny mpitondra teto Madagasikara tany amin'ny fivoriana tany akosy hoe
tena tsy tokony raikiraiky mihitsy fa tena tokony tonga de miasa mihitsy iatrehana n'izany changement climatique zany de dikan'izay zany a le vola le hoe 100 milliards de dollars zany a tokony tonga de hoe ho ampiasaina zany le izy zany zany hoe le chiffre 100 milliards de dollars tonga de maneno be zany ao anatin'le izy fa zao ireo firenendehibe de tsy mbola nylaza mazava tsara ny heviny momba n'izay le hoe fampiasana ny resaka hoe 100 milliards de dollars zay. Inona ny tiana tongavana de ny hoe misy meritreritra any ambadika any zany hoe mba ohatrinina amin'io zany a no azo ny Madagasikara. Ka araka ny tenenina teo hoe na 4 milliards de dollars na 4 millions de dollars efa fantatry ny olona ne hatramin'izay ny fomba fitantanana ny eto Madagasikara vola zay satria ny tenenina teo zao hoe zao tsy mahazava mihitsy hoe ahoana moa ny fomba nandaniana n'le vola liatrehany ny Covid-19 ary io antanininy avy any velany foana io ny eto tsy mazava ny fomba nandaniana azy ato misy fofofom-bola de fa andray ny azakazahana hoe zay manana projet an'zao zay manana hazavao aloha le fomba nampiasana n'le vola tato avy zao hazavao aloha ny fomba zany hoe nasahirana ny Hermady hazavao aloha amin'ny atsipriany ny fomba nahatonga ny jirama io tena hoe tena sahirana de sahirana amin'izao fotoana izao reny zany mila mazava daholo reny fa tsy hoe raha vao misy fofombofombola vaovao any amin'ny resaka climat any amina resaka hoe fotodrafitrasa le omeniny avy any velany iny de any zany tsy hoe omena ihany ko moa fa mbola misy ko ny sasany trosaina sisy araka ny fanazavana no hitan'ny député Toditsoa Andriamampandry teto zay nampianatra antsika teto hoe misy mahasamy hafa azy reny ny toe-javatra reny ny eo tsy mazava ny ampiasana azy de fa niato indray no hiazakazana satria misy resaka vola ilay izy ka na vola toninona na vola toninona raha hoe vola foana ny vola mipetraka ho vola fa raha ianao mampiasa azy de mitondra soanao izy fa rehefa tsy hay zany no mampiasa an'izy na hoe tokony atino an'le vola nefany mivadika makaty ary indrindrandrindra mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy de vao maika ampidikizo mampidikizo ny tarenjavatra takan'izay ka mipetraka foana le hoe fitantanana rehefa tsy mahay mitantana na rehefa hoe tsy mahay manetry tena ihany ko ao anatin'ilay fampiasana an'izy dia tonga ho azy ny fakapana etsy siaroa araka nambarate hoe volane zay nilazaina hoe azo Madagasikara zay volane zay fa inona ny vokany ho atsika malagasy mivokany dia tsy fahaiza mitantana izy fa misy fanontaniana raiky hoe tena tsy fahaizana ve sa tena fitiavatena sa tena hoe fanahinina fa de hoe efa eto aloha de atao zay mampetipetany tena fa ny an'ny sasany alao any zay le fipetraklera raha eo amin'ny setra raisam-pirenena mankorina dia misy hatrany reo hanokana ny vondron'ny firenena mikambana arakaraka ny fanadihadiana ataon'izy ireo zany ny fanohanana arabola am'izay mety ho projet goavana zany io de miankina indrindra amin'ny filana zao tontolo izao sy ny zava-misy eran-tany zany rosa zany tamin'ny trangany ady lehibe zay nisy teto amin'ny firenena taty amin'ny taona ataontsika hoe 2019 ny tonakaty zany dia ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny hamatsiana ny fampandrosoana ara-toekarena zany hoe anao indostrie vaventy zany izao tontolo zao dia namatsy vola tamin'ireny ny SDN na ny Société des Nations zany zay mivadika ho firenena mikambana taty aoriana dia misy vondrona banky sy firenena matanjaka nitambatra tao anatin'ireny mba hanarenana ny toekareny ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany de zay zany le hoe tokony anao indostrie de ny indostrie tao anatin'izany de maro be ny industrie na resaka ataontsika hoe textile ny industrie amina resaka sakafo ny industrie na resaka tonga hatrany amina resaka filana amina kojakoja samihafa hatrany amin'ny industrie na fitaovam-piadiana ary efa tratrany zao tontolo zao zay ary efa hita amin'ny firenena mikambana zany tany amin'ny taona 20 sy 7 tany hoany
de mivadika indray le fahamatsim-bola teo amin'ny sehatra iresa-pirenena de rehefa mivadika zay fahamatsim-bola zay de nilofosany firenena mikambana indray ny resaka fahasalamana de tsaroantsika tsara satria betsaka ireo miaramila maty anady no nitazomoka betsaka reo zaza taty Afrika no potika tamin'ny alalan'ny polio de nytoy zany tamin'ity resaka aretina mandringana virus ty tamin'ny alalan'ny sida dia ny fahamatsim-bola mikasika ny resaka santé indray na ny fahasalamana no nilofosany sehatra iraisam-pirenena de tany ny vola be no natoto ny sehatra iraisam-pirenena dia fatatsika namokatra vaksiny momba ny polio namokatra fanafody momba n'izany tazomoko zany a dia efa mielefy ny tazomoko am'izao fotoana zao zay nandripaka indrindrandrindra taty Afrika de ohatran'izany ihany koa ny resaka polio sy ireo aretina samihafa zany de ny sida de tena nanokanana vola ary ny Amerikanina dia nanokam-bola sy projet tam'izany misy de fatatsika ny fisin'ireny hoe PSI ny Toprezo fisa maro be izy reny zay tao anatin'ny fahamatsim-bola ny volon'esa-pirenena sy ny Amerikanina sy ireo firenena rehetra zany ary ny sitraka an'izany Madagasikara mba hiarovana ny tsisiny zany aretina rehetra izany de iny zany taty amin'ny taona 2000 tatiny manomboka efa tratra zay fa mbola mandeha fa mandeha miadana ihany satria efa tsy antsony ny adeva fa ny adevitra indray am'izao fotoana zao de efa matsim-bola momba ny tontolo iainana satria io resaka fiovaovan'ny toetrandro sy ny hafanan'ny planeta io zay mamotika ny tontolo iainana sy mamotika ny tany am'izao fotoana zao ary aina zay fahampitehan'ny tany zay hoe tsy aritra lay planeta tany dia nanokana vola am'izay ny sehatra iraisam-pirenena de miazakazaka ny daholo ny projet any rehetrarehetra ary indrindra le fitondram-panjakana tsy mahazaka fofom-bola satria zay le endriky le fiovan'ny toetrandro tonga any atsimo zay le endriky ny fiovan'ny toetrandro amin'ny resaka hoe charbon zay le resaka resahany eny 500 mamelona n'izao tontolo zao de eto Madagasikara misy fahamarinana zany adevitra zany satria tsika ty de rakotrala ary tsika ty de voadidina ranomasina fa le olona miresaka an'izany izy namevahana n'lay famitehany an'le ala arovana tamin'ny alalan'le bois de rose le olona miresaka an'izany efa manana n'lay satria déforestation ny resahana zany efa manana ihany koa izy am'lay projet atao ambadikato am'le resaka etanol na bioetanol zay efa 20 taona lasa izany ny adevitra teto hoe anao resaka angovo azavoziny tsika amin'ny alalany mangazo amin'ny alalana biogazy amin'ny alalana etanol na fary misy nyeritrehitra 100 rofa koa tamin'izany fotoana andra be dabieny no azo ny trandrahana tamin'izy ity satria efa natsindro ny rehetra hoe tsy maintsy arovana ny tontolo iainana de zao zany ny projet tena hoe andaniny firenena mikambana vola be de ny resaka tontolo iainana de efa manakaikikaiky ao anatin'izay tontolo iainana zay ihany fa efa manomboka mahazovana ihany koa ny toekarena manga na l'économie bleu resaka tontolo ndray zany io ny ranomasina sy ny rehetrarehetra satria tsy maintsy arovana koa io ranomasina eto ambonin'ny tany io fa mifandraiky am'izany resaka tontolo iainana zany de zay le resaka bizina zavatra miainga eto Madagasikara le fleur en sasany samihafa tsy mitovy mola izy le fahenon-javatra de misy aingana be mihitsy mare ny mbadimbadikany kanefa zay hoe tokony ampitovizana ny herijikany tsirairay satria mba misy mpandraraha gasy ingeto mba misy mpandraraha tanora mba manao fikaroana koa hoe afaka mamokatra angovo amin'ny alalan'ity afaka mamokatra angovo amin'ny alalan'izao mba afahana voalohany indrindra manatsara ny tontolo iainana ka tsy kapanan'io ala io fa tsy etanolona rery ihany izy fa maro be ny azo avozina fa afaka mieritreritra ihany koa hoe ahoana no afahana mijery an'ty resaka lasantsy ity efa lavitra be nge ny sainy sasany na io menaka fahandro sakafo efa mainty be io ara de efa misy mieritreritra hoe tsy tokony ariny io fa azo avadika ho ampandehanana fiarakodia atramina rano fa fomba fandrehetana azy ho tonga andrehatra motera mbola sy possible am'le rano de efa misy mikariko zany am'izao fotoana zao atramina ranomasina za moa mbola fikaroana mbola lavitra be zany fefa moka misy misasatra zany fa tsy maintsy isy vokany io arina kely io satria tsy maintsy misy laro zany rehetrarehetra zany
de zay le azakazaka eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao marina fa miazakazaka manaraka an'izanytsika fa tokony miazakazaka ho an'ny tombontso an'le firenena fa tsy ho amin'ny tombontso an'le olona vitsivitsindray de ano mba le toekaren'le firenena l izy dia io le hoe satria sy mba le toekarena tsy mivelatra le vola ao amin'ny olona rehetrarehetra fa voafehan'olombitsy ety ambony le vola de rehefa voafehan'olonitsy olombitsy ety ambony le vola de izy ihany manomby mafana sy mangatsika mividin-javatra am'izay tia nanovana azy na mividin'iny io na mividin'iny zay nge mampodika an'le tontolo ara-toekarena eto Madagasikara zay no etsotsika lava am'zany adevitra rehetra zany hoe aleo hisy adevitra isokatra am'zany lafinjavatra zany satria tontolo iainan'io dia misy vola be mirarakopana eto ambony tany tsy moro zany hoe 100 milliards $2 zany mety kely any amina firenena matanjaka zany fa ny vola be ho tonga am'zany eto Madagasikara de azo lazaina fa ahafahana manodina sy manome zavatra tsara satria firenena mbola azo tatanitsika amina 7 tapitrisa olombelona eto Madagasikara zay ngamba ny atongavatsika amina adevitra zay mitodika makato amin'ny député Alain Tsimbazafa satria nitsika ihany koa moa zany tsy maintsy miezaka ny miadevitra amina lafin-javatra maro zay mirahalandro hoe niaraka amitsika anatina ora iray mety mahery angambany elaela tsika tsy nahita ny député Alain Tsimbazafa satria tamin'ny heriny de tsarotsika tsara fa voalohan'ny volana novambra tamin'ny heriny zany hoe andro tsy niasana fa samina tsiaritsiary daholo ny rehetra amina resaka hoe fetin'ny olo-masina teo ihany ko misy faritra maromaro makalaza an'le resaka fety de mort de samy nakalaza an'izany teny amin'ny sehatra rehetra ary zany moa zany dia everina hoe fanoanana am'izay mety ho fomba sy rafi-pinoany tsarairay dia mipetraka hatrany zay hoe andro tsy niasana 1er novembre de fanotso tamin'ny député Alain Tsimbazafa sy député Jerry Randriambola zay de andro any izy voatavaraka amitsika tapabolana ka député Alain Tsimbazafa tonga de atambatro ty ny arabanao sy mifanontany satria tamin'ny fahatelopolo ngamby izay volana oktobra de natateraka hetsika lehibe ny tanora Tsimorano dia naomby le izy tery amin'ny place de l'amitié tery Amboanjobe ao amin'ny commune Bongatsara satria tonga maro be ny tanora tena tonga maro ny tanora amanarivony teny am'izany toeran'izany fa taorianan'izay koa député Alain Tsimbazafa dia tena ny voatra be ny etsiky ny redynamisation amin'ny atokotiko Madagasikara atao anatin'ny distrika zay nalany anao dia commune maromaro no nametrahana tokony andraikitra samihafa zany akoatrin'ny ratsan'ny vehivavy zay vao tamin'ny faran'ny herinandro teo koa de efa tafapetraka ny vehivavy tiako Madagasikara zany ao anatin'ny distrika na Tsimorano ka ity resaka redynamisation ity na ho an'ny antokotiko Madagasikara na ho an'ny sampana tanora sy vehivavy de tena manakambary ianao alohan'ny adikevitra kelytsika amin'ny raharam-pirenena député Alain Tsimbazafa dia zay angamba no sady arabako anao no tonga de hampidirina ny adevitra avy hatrany miaraba député ya faly miarabanao namana faniry ary manantitra ihany koa ny araba ho antsika voaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ny alatsinainy ity na itsika itotoerany zany na ny any ampitan-dranomasina de akasitrahana avokoa isika rehetra am'izany tsy fisarahantsika amin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS radio télévision ary koa ny radio Mada zany etona dia kopakopaka tanana aloha atsika ato anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano araky ny fanambara teo de nafinaritra ary atao hoe fambiazana namana faniry no hita tamin'ny fionambe zay natao tamin'ny fahatelopolo ny volana oktobra zay nendrika fitsangatsanganana moa zany ary akasitrahany itsika rehetra tonga namaly an'izay antso zay endriky ny firaisakina ny tiako Madagasikara ato anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano marobe itsika no tonga ary azo lazaina hoe nalainy saraka ihany satria dia nanafana ny fotoana ihany koa moa ireo mpanakanto anankitelo zay nitsongaina manokana mba hiaraka amintsika tamin'iny fotoana iny dia niala voly tokoa ny tanora ary tsy ny tanora ihany fa teo ihany koa nefa zokonjokony aza dia tonga nanatevin-daharana an'izay hoe ho endriky ny firaisakina ato anatin'ny distrika na Tsimorano zay de ankasitrahana katelemana isika menakavy faharoa manarakaraka an'izay dia efa nambaranao teo fa ny ampitso ny fahatelopolo ny volana oktobra ihany zany hoe ny faraiky amin'ny telopolo ny volana oktobra de efa nitoy ny asa fameloma maso an'izany atokotiko Madagasikara zany ka tafatsangana somatsara ny birao zany mandrafitra ny comtim sy ny foktim tao anatin'ny commune fiombonana
ary efa tafapetraka ihany koa reo ratsamangaiky trony ny vehivavy tiako Madagasikara sy ny tanora tiako Madagasikara amin'izany commune izany dia arabaina etona moa zany zareo amin'izay nahafahana nanangana an'izay birao zay etsy an-danin'izay ihany koa tsy nijanona teo fa nisy ny fametrahana ny rafitry ny vehivavy tiako Madagasikara teo anivon'ny distrika izay nitanterahana io ny asabotsy lasa teo teny amin'ny bypass teny nahitana ireo mpitsambana vehivavy tiako Madagasikara eny anivon'ny commune 9 izay anehoana ny fankasitrahana ihany koa atsika rehetra satria dia tonga avokoa zany ireo solotena izay natsona hiatrika an'izany fivoriana zany ametraka ny biraoan'ny vehivavy tiako Madagasikara eto Tsimondrano ary etona moa zany no ilazana amintsika rehetra fa efa tafapetraka nanomboka tamin'iny asabotsy lasa teo iny zany ny birao mpandrindra sy mpitantana ny vehivavy tiako Madagasikara ato anatin'izany distrika Antananarivo Tsimondrano zany rehefa avy ny roso taminatina fifidianana ireo mpitsambana vehivavy ireo vao tsy ela ihany koa fa vao maly no nisy ny dindinika ny arahana tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara tany anatin'ny commune alakamisy ny Fenorivo nahafahana nijery ny atao hoe ny fomba rehetra izay ametrahana an'izay redynamisation zay ao anatin'izany commune zany ka tsy ho ela moa zany de hitantsika ny fotoana anankiray izay anaovana ny fionam-be any mpikatroka tiako Madagasikara rehetra afaka tapabolana omaly zany hoe any amin'ny faha 1 ny volana novambra any izay hitondrako sahady ny fanentanana ho antsika mpikatroka tiako Madagasikara ao anatin'ny commune alakamisy ny Fenorivo mba ho tonga maro tsika anao an'izay fionam-be zay ary ao anatin'ny fionam-be moa mazava ho azy fa ao ny fitondrana fanazavana mahakasika ny antoko sy ny lalaka izoran'ny antoko ary eo ihany koa ny fametrahantsika ny rafitra rehetra zay ilaina ao anatin'izany antokontsika zany koa dia alaoery tompoko lasy tompoko vavy itsika mpikatroka rehetra tiako Madagasikara fa ny fameloma maso dia ilaitsika mihitsy amin'izao fotoana izao satria de fantatsika tsara fa na rahampitso na rafaka pitso de hiatrika avanimpotoana na fifidianantsika zany hoe ilaitsika foana no mikolokolo an'ireny bazitsika reny eny fotony mba ahafahana zany mahita taratra fa manahoana sy manahoana ny vahoakantsika izay mbola mitazona an'izany foto-kevitra zany ary mbola tsy misaraka an'izany flo marika rahavalomana an'izany dia anehoana hatrany izay fankasitrahana zay ho atsika menakavy zay angamba namana faniry raha ambara ny mahakasika ny resaka hoe tontolo ny redynamisation ato anatin'ny distrika Antananarivo Tsimondrano na izanona tsy zany aza nefa dia tsara ny manamarika fa ankehitriny moa zany de anehoana fankasitrahana manokana ireo vehivavy tiako Madagasikara ao amin'ny commune alakamisy ny Fenorivo fa efa miroso amin'ny sehatra fiarina izy ireo amin'izao fotoana zao zay efa tena miroborobo tokoa ny fiompiana zay ataon'izy ireo amin'ny akofakana nofo zany zay endrika firaisakina sy fiarahana miary izay dia miseho hatrany izay le hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpitsambana izay eo ihany koa moa zany ato anatin'ny distrikana Tsimondrano ihany ao amin'izany commune Ampanefy zany dia mahavelombolo ny zavatra hita ao namana faniry satria dia ao anatin'izay fikambanam-behivavy tiako Madagasikara zay de efa misy ny fampiofanana ireo renim-pianakaviana sy tanora izay liana amin'ny fampiasana ny machine fanjairana zany satria dia efa tafapetraka zany zao ny fitoerana fampiofanana ary efa ahitantsika machine fanjairana any amin'ny folo mahery any any ny machine ao zany amin'izao fotoana zao zay anetanana ireo vehivavitsika mba tsy hipetrapetraka fa mba hijery zay ahasoso indrindraindrindra moa zany ampivoarana ny fiainatokantrano ary ekonomika amin'izao fotoana zao sy ara-tsosialy satria fantatsika fa ao anatin'ny ataontsika hoe fahaverezana asa ny akamaroan'ireo olona ary eo ihany koa no hoe miady ao anatin'izay fahasarotany fiainan'izay de ny antoko tiako Madagasikara de mijery hatrany ny hoe inona akoatran'ny hoe ny lafiny ara-politika izay entina dia jerena ihany koa ny amin'ny lafiny fampivoarana an'ireo
namatsika reo zany a de indrindrindra ny eo amin'ny tanora sy ny amin'ny vehivavy tsy ambaka ihany koa moa ny eo anivon'ny tanora satria fantatsika tsara fa ireo tanora tiako Madagasikara reo atao anatin'ny distrikta Antananarivo atsimo de fa maro nahazo fiofanana mahakasika ny resaka fahaiza mitarika ary eo ihany koa ny fanomezana azy ireo a ny fanarahana fiofanana zany amin'ny familiana fiarakodia zany a na le hoe fanomezana azy ireo amin'ny resaka permis de conduire zany ho an'ireo tanorantsika ireo efa maro satria raha ho anatsimondrano manokana de nanodidina ny 300 zay ireo tanorantsika no nomena an'izay tosika zay mba hahafahany misehatra eo amin'ny sehatry ny asa mba hanampy azy zany eo anivon'ny fianakaviana zay sy ny ankonana zay misy aza ary koa mba hahafahany mijery ny ho avy tsaratsara kokoa mba hanampy azy amin'ny zay hoe sehatry ny fitadiavana azy zay a somary lavalava fa dia ankasitrahantsika indrindra namana fanira nanome an'izay fotoana zay mba hahafahantsika maneho amin'ny mpikatroka tiako Madagasikara fa ny tanjotsika de ny mikatsaka hatrany ny soimbonana ary ny fampivoarana atsika eto anivony zany firenena misy atsika zany ny amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekonomika de anisan'ny andraikitra ataony ny antoko zany am'ireo mpikambana ao anatiny zany antoko tiako Madagasikara izany mavesatra de mavesatra mihitsy zay etsika lehibe ho any antoko tiako Madagasikara zay ary tsy vitany fa mpijorona sampana ihany izy zany député Alain Ratsimbazava fa misy zany a reo tolotanana sy fiaraha-metana ahafahana mikaroka lalam-bola ho an'ireo vehivavy fa zao misy manahirana ny vahoakana Atsimondrano député Alain Ratsimbazava amin'ny tontolon'ny fotodrafitrasa ny lalana zany nenanindry ny lalana eny amin'ny hôpitaly iny efa aiza ny dingana zany am'izao fotoana zao satria ianao mo fantatra fa tena tsy mipetraka mihitsiny amin'io sehatra anankiray io raha misy azo ambara am'izay ngambany alohan'ny teny rosotsika ny adevitra satria tsy maintsy ho lalovantsika daholo zany amin'ny mahasolo-mava moaka amin'ny Madagasikara anao vao fiditra any amin'ny distrikana Atsimondrano marina tokoa zay namana faniry satria dia anisan'ny fanetitsika teto amin'ity fandarany ity reo fitondrana ny hoe taraina sy fitakina mihitsy ho an'ny vahoaka ny faritra Itosy sy manodidina iny zay mampikaikaika ny mponina eny indrindra amin'ny faritry ny hôpitaly Itosy iny ny faratsindalana manoloana zany hôpitaly Itosy zany ka akoatra ny filazantsika teto amin'ity ainao manjery ity dia satria andraikitry ny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny gouvernement ary mitaky ihany koa ny eo anivon'ny mpanatanteraka ny mba anatanterahany ny asa tandrify amin'ny vahoaka amin'izay le atsotsika hoe redevabilité zay dia nisy ny fanantonany tenako any ministra tompony andraikitra eo anivon'ny travaux publics zany zay tamin'iny herinandro lasa teo iny ary de tiana moa zany mampafantatra atsika vahoaka amin'iny faritra Itosy sy ny manodidina iny zany fa dia efa mandeha ny tolobidy am'izao fotoana zao ary tsy ho ela de hanomboka ny fanamboaran-dalana amin'ny faritra Itosy io ilay makany amin'ny hôpitaly zany dia ho atao tara na goudron zany io lalana zay mampimemenina atsika io am'izao fotoana zao akoatra zay ihany koa dia nisy ny fitarainan'ny mponina mahakasika ny tsy fifehezana araka ny tokony ho izy ny fampidirana rano am'ireny tanimbary reny any amin'ny faritra Kadimanga sy ny fiombonana sy ny sesiny dia am'izao fotoana zao de efa nahazo tatitra avy any am'ireo fokon'olon-dreo zany am'izao fotoana zao fa efa nisy ny fivoarana am'izay lafiny fandrindrana ny fanomezana rano sy fampidirana rano zay mba hahafahany tatsa mirosa am'izay sehatry ny fambolena zay fa kosa dia mbola tsy voafia zany rano zany aty amin'ny faritra apitatafika sy manodidina iny raha makany Feno Rivo iny zao tsika amin'iny route nationale numéro 1 iny de hitatsika fa eo voafaka kely ny antany Menabe eo apitatafika dia mitritra avokoa reo tanimbary rehetra amin'iny faritra iny zay tena ilana ny atao hoe fahaiza manao ny apipa zany ka mbola manao antsoavy zay am'izao fotoana zao ny mba hijerenany zany sehatra zany andraikitry ny solombavam-bahoaka hoy no mitondra ny feo atsika vahoaka zay atao hoe andrenesana ireo fitarainana na fanamarena samihafa ary entinay zany eny anivon'ny mpanatanteraka indrindra reo mpikambana ao anivon'ny gouvernement zay arakaraky ny fifandrifiny ny reo fitakina na fitarainana avy any amintsika vahoaka zay nga manamana faniry no azoko amezana an'izay andrara andraikitra izay vao lehibe zay satria maro moa ny pilarara eny amin'ny hôpitaly ny Itosy de
io lalana io tena mampikaikaiky ny olona mihitsy satria tena marary zany tena mila fitandremana be zany rehefa hiazo am'ilay toera-pitsaboana dia iventsika zany fa miasa ny solomam-boaka zany zay mandondona zay tompona ndraikitra tokony hanao izany zay ny amin'iny de pitianara tsy mazavy fa hiditra raharam-pirenena am'izay isika satria ianao moa zany teny teo hoe na hoela na hoainga na tsy maintsy hiatrika fifidianana de rehefa miresaka fifidianantsika de mbe ao an-tsaintsika avy hatrany resaka CENI resaka ACC adevitra mbola tsy mety vita izy ty député Yanaira Tsimazafy makasika indrindra ny amin'ny hoe inona ary no ataotsika inona no ataon'ny olom-pirenena inona no ataon'ny mpanao politika iza no ijoro sy hitsangana manoloana zao tranga misy eto amin'ny firenena zao tamin'ny herinandro de nisy kely fanazava-kevitra ny entinay teto député Yanaira Tsimazafy mikasika zay zavatra mitranga ohatra ny Nicaragua ary de omaliny nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena niterenga Daniel Ortega hatao le fifidianana zay nahafahany hamerina indray ny tenany ao am'zany fitondrana zany fanefany zany zao any Nicaragua ary eo amin'ny 100,000 eo na iray hetsy eo ny exilé politique zany miala ny Nicaragua am'zao fotoan'izao no zay jadon'izay ary dia mpanohitra efa manarivo no efa nigadra ho am'izay naneo hevitra zany sy nitarika vahoaka zany raha omaly tamin'ny fifidianana fotsiny dia mpitandro filaminana tsy latsaky ny 3 alina na 30,000 no nahetsika Ortega zay hifehan'izay hetsika tsy isina contestation ao anatin'ny vaninandro mpifidianana izay ary dia tara adiny telo ny fisokafan'ny bureau fandatsaham-bato tany Nicaragua satria mbola nisy ny karazana hetsika samihafa sy antsoavy nataony sehatra iresa-pirenena ny amin'ny ajanony io fifidianana io tany Costa Rica moa tena tena hoe maro reo exilé politique zany dia nanao fihetsiketsehana be mihitsy hoe tsy manaiky io zavatra ataon'ny Ortega io ka rehefa mandinika le zava-misy any dia risika na crise politique ngeza be zany satria rehefa mijadona moa no mitondra fanjakana sy le olona zay lipa efana zay ao anatin'le goude pouvoir zay de mitady ny fomba rehetra ahafahana zany tazona an'le fahefana ka na io efa manitsaka an'le lalam-pandroana na io efa manitsaka an'le zo maolona lay zo fototry ny tsirairay na lay zo hananany fikambanana sy ny antoko politika dia tsy rarahany zany rehetrarehetra zany fa ny ataon'ireny olona reny de ny hoe ny fahefana any ny ao an-tsainy zany de efa napetra ny tao anatin'ny taona mahery zany zay apolo taona ny fianakaviana Ortega zay tena mifetateraka ny zava-misy any Nicaragua am'izao fotoan'izao ary efa napetrany ihany koa ny amin'ny hoe raha tsy eo izy de mivadiny sy ny vady aman-janany no mandova an'le fanjakana zany ny zava-misy inga Joe Biden moa zany filoha Amerikana de miteny mihitsy hoe tena tsy lefitra am'izao zavatra ao satria de tena tsy vitany hoe mamono antoka ny resaka demokrasia fa ny zoma olona sy ny zoan'ny sambatan'olona sy ny fikambanana mihitsy no hososen'ny Ortega ary tsy vitan'izany fa lay fanodinana ny fahefana eo an-tanany ho amin'ny tombotsoan'izy menakavy sy ny olona manodidina ny Ortega zay zany no tena imasony de miazira ihany koa zany ny vondrona Europeana sy ny rehetrarehetra hoe tena mila mandray fanapahan-kevitra aingana de nametraka lalana roa zay miandry an'ny Ortega na ny fonja na izy voatery hametra-pialana ka hiala am'izany toerana zany rehefa miditra ao anatin'izay fandraisana ndraikitra zay ny sehatra iraisam-pirenena zany zay zany zava-misy raha nitranga tany Nicaragua tamin'ny zavatra ny zanaka zay omaly moa zany ny mpanohatra de tsy kiva toerana nafiry ny migadra ary mivoaka ihany koa de mindrandra hoe tsy maintsy mahita hiriko zay ny diny izy ireo daholo ny moyen de communication rehetrarehetra zany amina resaka réseau amina resaka tambajotra ahafahana mifandray amina telefona zany ny zava-misy akoatrany hoe miakatra ny vidim-piainana ny solika sy ny resaka angovo ny resaka herinaratra zany miresaka firenena oatra zany tsika mba hahafahantsika maka sy misay ny amin'ny hoe raha tsy mitandrina ary raha ohatra ka tsy misy fahatongavan-tsaina ny sehatra rehetrarehetra de ho aizany efa rany ty Madagasikara ty koa satria mieritreritra zany fa manana fahefana ary ohatran'izay daholo ny fomba an'le olona manana fahefana eto ambony tany dia raha miteny izy hoe mandaro ihany ohatry ny alasanina Ouattara voalaza ny lalam-pandroana de nitoy izany troisième mandat le izy de ohatran'izao mihitsy zao zavatra mitranga zao ihany koa ano Nicaragua ihany zay mahazo fahefana de manitatra amin'ny fahefana ho an'izay mahafinaritra azy
de miverina eto Madagasikara tsika namana député Alain Ratsimazafy zany zao ny hoe inona no hitranga raha ohatra ka terena le fifidianana ary azakazana ny fametrahana an'le seni eo moa le hoe lany mandany seni eny tompoko fa fatatsika tsara de hoe ny amisavosana ny ratsy ozy izy iavin'ny soa ary efa mba samy nisy naka ohatra ny zava-dratsy teto Madagasikara ny rehetra de mila mitandrina ny amin'ny hoe tsy iverena ny zava-misy ka izay angamba no anombohan'ny adevitsika député Alain Ratsimazafy. Ya misaotra anao namana faniry fa ny fanamariako voalohany aloha mahakasika ny eto amin'ny tany sy ny firenena de tia ny hoe matoa ny mpitondra miroso am'izany endrika jadona tsikelikely zany am'izao fotoana zao ary efa tena miatra eto Madagasikara zany dia manambary zay ny fahalemeny lay fanjakana anankiray zay aloha zany tsara ny manamarika an'izay hoe raha vao mpitondra no miroso amin'ny resaka jadona de efa makany ny fahalemeny izy zay hitatsika ny zavatra misy ato amin'ny firenentsika malagasy am'izao fotoana zao fa iazakazany ty fitondrany ty avokoa ny fanangejana ny amin'ny lafiny fanehoan-kevitra rehetra eny fa na dia ny télévision sy ny radio MBS sarany zao de fatatsika tsara fa tsy mandeha amin'ny alalan'ny canal 7 moa zany ny télé am'izao fotoana zao zany hoe endrika anankiray zay ataony ty fitondrany ty mba tsy ahazahoany vahoaka malagasy vaovao amin'ny endrika maro lafy fa rehefa an'ny mpanohatra dia davana zay fomba angejana azy hitatsika ihany koa moa zany ny fiazakazahan'ny fitondrana am'izao fotoana zao mife an'ireo sehatra mikirakira ny fifidianana rehetrarehetra raha tsy teny afa-tsy ny hoe miainga avy any anivon'ny fokotany de miazakazaka ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao amin'ny resaka fanoloana ny reny sefim-pokotany reny zay everiny fa mety anelingely azy de fitadiavany avokoa ny fomba rehetra izay anoloana sefim-pokotany ary tsy misy ny fifidianana eny fotony an'izany sefim-pokotany zany fa fanendrena avy hatrany no atao ary io moa zany de matetika miteraka korotana ny anivon'ny fiarahamonina miainga avy any amin'ny fokotany tsika miditra indray ety anivon'ny seni am'izao fotoana zao dia hitatsika fa miteraka korotana avokoa ny akamaroany reo fametrahana ireo solotena eny anivon'ny seni zany raha tsy teny ohatra ny teo amin'ny olafitry ny mpanao gazety ny teo amin'ny fitsarana ambony moa zany am'izao fotoana zao de fatatsika tsara fa nisy mihitsy ny fandraisana fanapahan-kevitry ny anivon'ny fitondram-panjakana hoe averina ny fifidianana zay ametrahana an'izany solotena an'izany fitsarana ambony zany ataiza teto an-tany mbola nisy an'izany hoe olona efa voafidy dia ny fanjakana mpanatanteraka ny manome baiko hoe avereny io izany de midika fa efa misy ireo kajikajy isan-karazana zay ahatongavana amin'ny hoe olona zay manakaiky na pomba ny fitondrana avokoa no mifeny fifidianana eto Madagasikara akoatran'izay de ahitatsika fa ny ministry ny atitany am'izao fotoana zao dia efa tena atao hoe ny aina ataonany maro tao anatin'izay lafin'ny politika zay ary fantatra ihany koa ny tena fifehezany zany olo zany am'ty lafiny ara-pifidianana ity satria de anisan'ny administrateur civil efa nananatraikefa izy izany rehetra zany de mitarika atsika eny amin'ny AIA isan-karazany ary naneo anivon'ny seni ary am'izao fotoana zao de mandeha moa ny resaka namana faniry hoe iza tokoa ny olona zay mety hotrendreny ny filohan'ny republika am'izany toerany zany satria de manana fahefana izy manendry olona anankiray hompikambana ao anatin'izany seni zany velom-panontaniana moa maro hoe misy ny atitany teo aloha ve fatatsika tsara fa betsaka ny fanontaniana mbola mipetraka am'izao fotoana zao tsy voavaly mahakasika an'ireny ny tantana ny ministry ny atitany teo aloha reny nyty resaka covid teto amitsika ka nahabe resaka ny raharaha mahakasika ny écran place ny sisa de hitatsika am'izany fa ao anatina valambe fapolora moa na roa amby fitopolora farafatariny raha tsy diso de tokony voaka zany anaran'izany olo zany asa ny filakevitra ministra amin'ny arbi avy zao ve dia afataratsika iza marina ilay olona zay tendreny ny filohan'ny republika handray an'izany toerana eo anivon'ny seni zany fa raha ireo firafitry ny
mpikambana ao anivon'ny seni am'izao fotoan'izao a de avely-panontaniana maro ary tsy mety iny mihitsy a ny mpisehatra ara-politika raha nametraka ny ayahany indrindrindra moa zany ny filoha marika rahavalomanana raha nanao ny fitsidiana fotony a tany amin'ny faritany tomasiny iny tamin'ny herinandro lasa de nametraka an'izay fanamarian'izay hoe tsy azo ekena ny ametrahana ny seni am'izao endran'izao fa andaotsika iroso am'lay antsona hoe concertation nationale ka anairana zany a sy izy to mana ny sainyreo mpisehatra ara-politika eo ihany koa ny société civile ary indrindrindrindra mba anaovana antsoavo ny ray aman-dreny am-panahy mba handray an-tanana an'izany satria fantatsika ny olana misy eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao ary hita ny amboletra zay ataon'izay fitondram-panjakana zao kanefa ny tanjosika dia mba tsy isin'ny krizy a eto amin'ny tany sy ny firenena mialoha mandritra an'izany fifidianana ary indrindrindra moa ny aoriana ny fifidianana efa nazava reny ny etsiky ny atao hoe pro ravalomanana tany apita raha mitondra nireny fanambarany reny izy a amin'ny teboka anankiroa zay nitsindriny teo ny hoe araky ny fanambarana ozy na ny fanehoan-kevitra zay nentin'ny filohan'ny ACC teo aloha Jean-Éric Arakoto-Arso fa dia tsy lany tamin'ny fifidianana ny filohan'ny Rajoelina am'izao fotoan'izao fa noho ny fantaminana zany a noho ny zay mety hieritreritra zany filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroeny zany fa tsy nanatsy izy ny lalàna sy tsy nanatsy izy ny atao hoe ny asiny zany fifidianana zay ataon'ny vahoaka malagasy zany a fa de efa mibaboka moa zany izy am'izao fotoan'izao asa anjaratsika no mandray ny fanapahan-kevitra manoloana an'izany eo ihany koa ny nambarany Andriamatoa filohan'ny senia Hery Rakotomanana zay nanamafy an'izay le hoe fisiny ny doublon tam'ireny fifidianana ny fanesy teto amintsika ireny indrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no ireo teboka roa zay nolazaina to reo a no anambarana amintsika koa ihany koa am'izao fotoan'izao no hoe tena ilaina tokoa ny fanavozana na ny fanovana tanteraka mihitsy an'izay firafitry ny seni zay ka amin'ny alalan'ny fifanarahana io le ataontsika hoe convention a no fijerina azy no lalana tokony izorana am'izao fotoan'izao ka de miantso andreo mpisehatra ara-politika rehetra ny ao anivon'ny société civile ary indrindrindrindra ihany koa ny ao anivon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sy ny raisitsika ho mpanelanelana zay anaovana antsoavo ny mba handraisany eo anivon'ny FFKM ahatanana an'izay endrika concertation zay a mba hahafahatsika mitandro an'izay endrika filaminan'izay mialoha mandritra ary aorinan'ny fifidianana zay ifanesy eto amin'ny tany sy ny firenena ity misy raky tsary mikasika amin'ny faneho-kevitra navoaka ny filohan'ny ACC am'izao fotoan'izao moa dia amin'ny alalan'izay tsika député Alain Ratsimazafy no hitondrantsika lafim-panadihadiana foy satria koa moa efa mivonombonao ny solomamoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano Jury Randrembolaina fa mialohan'izany tsika dia resaka amin'ity resaka seni sy ACC ity dia ho alefantsika aloha zany izay feo zay sy sary zay dia miverina amin'ny ady hevitra foy tsika mirahalahy ny fomba fiasa vaovao ngambany a hoy za dia hoe ho amafisina ho asiana rafitra hiara-iasa amin'ny seni ny seni a dia sy ny fitarana avy manalam-pandrenana dia samy manana ny andraikitrinay zahay kanefa mba hanatsaratsarana kokoa ny sy mba hialana am'izay tsiny na mety ho fahadisoana ngamba nisy teo aloha dia zahay tsy andrakotra ya raha ny fanazavana teo zany raha ny tenin'ny filohan'ny ACC zany de ny amin'ny hoe tokony isy ny rafitra vaovao zany zay ikarakarana zany am'izay fifidiana zay zany manelanelana ny seni sy ny ACC zany raha aloha zany tena adevitra be zany fa iza moa ny filohan'ny ACC de ametraka an'izany hoe de ho asina an'izay rafitra zay satria ny texte no miresaka an'izay député Alain Ratsimazafy zany hoe amoriporona rafitra zay tsy ao anatiny zany texte samy hafa zany
de izay ny anazy sosokevitra ary mety rafitra ialokalofana no mahatonga azy manao an'io ary manaiky ry zareo zany fa hoe misy ny tsy fahatongombano fa mbola am'teo izy hoe ialana amin'ny mety fanomezatrimitsy hoe fahadisoana teo aloha ohatroatr'izay manko le fanehokevitra amin'izy hoe fahadisoana teo aloha zany de zay zany tiatsika tenenina hoe samy miaiky ingeny rehetra matoza amin'ny propositionna hoe tokony misy rafitra zany a zay andamina zany a fanangana mivokatra sinsitsy eo amin'ny ACC sy ny CENI zany de midiky zany fa tsy tomombana le teo aloha nisy olana le teo aloha satria raha ohatra ka tsy nisy olana tsy nanana fahadisoana tsy nanana fanomezantsiny zay nametrahany rehetra hoe tena io no rangory fototry ny afo zao zava-misy eto amin'ny firenena zao le tereko masaka nataon'ny CENI sy ny ACC teo aloha zay mbola lovan'ny taranaka am'izao fotoana zao tsy te handova am'izany tsony voaka malagasy de matoa miteny an'izany ny filohan'ny ACC tamin'iny fanehokevitra iny hoe tokony jerevana zay ravitra zay de zao ny mpisehatra politika no tokony mandinika an'izany tompoko ny mpisehatra politika no acteur politika no mitondra fanjakana no mirotsaka anatina fifidianana zay zany zavatra tokony ho fatatsika zany ny mpisehatra politika no malala ny ambanindainy voalaza sy mampiatra ny ao anatiny zany inona moa zany ny lalam-pifidianana zany izy no fahatorany ny endriky ny lalam-pifidianana ary mpisehatra politika no manao ny fitazaina sy manao ny fanetanana ny olona ny atrika ny fifidianana sy ny misehatra anatin'ny fifidianana dikan'izay tsy hevitry ny ACC na ny hevitry ny CENI na ny hevitry ny fitondram-panjakana no ijery fametrahana rafitra ohatran'izany fa hevitry ny fomba fanaovana politika amin'ny akabeany zany ary tokony misy texta mazava tokony misy adevitra mazava na endrika fifanarahana mazava ahafahana mamoaka an'izany ary ahafahana ihany koa misoroka ny mety iosin'ny olana samihafa tsy hoe nandefitra koa ny Andriamatoa Karavalomanina tamin'ny 8 sy 9 sy roarivo de everina fa afaka hanao an'izay na everina ihany koa ny mpanohana azy fa anaikinaiky foana sy zay rehetra mety isehatra politika ary zany fanairina ataontsika zany de pitialaina tsimbazafy de tsy ho an'ny timma sy ho an'Andriamatoa Karavalomanana zay mety anam-pahavonoana hiatrika fifidianana raha ohatra ka milamima zay indry fikarakarana zay fa ho an'ny rehetra zay mieritreritra fa hiatrika izany fifidianana zany de mila mazava aloha ny kanja hanaovana ny baolina mila mazava aloha ny mpitsara hitsara ny zany lalao zany ary mila mazava tsara aloha ny endriky ny fitsipidalao hiatrehana an'izany lalao zany rehefa mazava zany mazava ny saina mazava ny fo afaka atao no miatrika ary mifampitady am'izay mpifaninana hiarika amin'izany fa raha mbola tsy mazava zany de pitialaina tsy mazafy de alolo azava tsara mba tsy isin'izay hoe fifanomezantsimy sy fahadisoana miverimberina zay hatrany zay mihitsy namana faniry no takininy aty anivon'ny fanoherana zay le hoe mba aoka aloha azava tsara ny fitsipidalao rehetra etrehana ny fifidianana ary indrindraindrindra mba elana amin'ny fitongolanana am'izay sehatry ny hoe fitsarana ny fifidianana zay satria fatatsika tsara na ny mpikambana ao anivon'ny ACC range dia ny maro anisa amin'izy ireo dia pomba ny fitondrana avokoa hita zany tamin'ny fomba nisehon'ny fifidianana samihafa zay nametrahana anazy ireo sy ny olona zay nitendren'ny filohan'ny repoblika ihany koa dia ahitantsika an'izay composition ana olona zay ao anatiny zany ACC zany fa dia ahina ho bakony am'izao mpitondra am'izao fotoana zao ireo olona reo izany rehetrarehetra zany izany ia rehetrarehetra zany no misy aty anivo mpisehatra politika ankehitriny ka mitondra n'zany sosokevitra zany hoe mba hisin'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena andetsika hiaraka ikondo andatabatra boribory mba hisy zavatra hifaneken'ny maro am'izay lalany fifidianan'izay eto Madagasikara ka tsy hisy itsony ny sanatry ny vava hifanometsiny rehefa tonga zany androm-pifidianana zany fa mba efa mipetrapetraka avokoa fatatsika tsara ny vokatry ny crise électorale teto amintsika raha ny ainga tany amin'ny taona rosy roa arivotsika de hitatsika fa amam-bolana marotsika na mataonany mihitsy mitolona nampantady an'izay le hoe fampanjakana ny fahamarinan'izay ary nisy ny ataontsika hoe fitsanganany mihitsy ireo vovonana samihafa amin'le hoe fiarovana ny safidim-bahoaka
mba ialana am'izany olana isan-karazany zany no mahatonga anay ankehitriny a manotra zany sosikevitra zany ary antenaina moa satria rehefa natsidika teo am'ireo mpisehatra politika samihafa zany a dia tiana ny manamarika fa maro am'mpisehatra politika no voniny ary azotso zany a iroso am'izay hoe fotoanan-dozay ka isy moa ireo tompon'andraikitra zay efa voatokana ny am'izany a ikarakara sy anomana ary anentanana ihany ko ny eo anivon'ny fitondram-panjakana satria dia ny asosiatsara ny firenena ka tsahantsika fa tsy sanatry ny vava ikatsaka korotana eto amin'ny firenentsika menakavy zay tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy a fa mba ao anatiny zany hoe filaminana ary ao anatin'ny fankatoavana any hoe hevitry ny rehetra zay ao anatin'ny fifanarahany rehetra zay a no iatrehana an'izay seha-pifidianana eto amintsika zay na rovino na rovina fa de amin'ny taona 3 moa zany a no ahitantsika an'izay endrim-pifidianana raha ny tetiandro mpifidianana eto amintsika no resahana fifidianana filopirenena io zay zany no azo lazaina fa adevitra mila velarina ao anatin'izao raharaha tena mahasako diavatra ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika zao ary mahatonga ny olana zay miseho eto anivo ny firenena iny zany tena hoe tsy tongatonga foany ny tenin'ny filohan'ny ACC iny ny amin'ny hoe tokony isy ny rafitra iara-iasa am'seny ary zay filazany faharoa ny amin'ny hoe mba hialana am'tsiny siny ny fahadisona dikan'izay zany dia misy fanekena ihany ny amin'ny lafin-javatra zay misy eto Madagasikara ao anatin'izay hoe fahadisona tsy azo andeferana tompoko zany fahadisona zany na tsy naio na ninina natao satria dia mitarika olana sy ratra mitarika ihany koa zany famerezan-jo sy fanampitehana sy famonoana ny herijika ny kandida tsirairay avy zay 5 taona no babeny zany olana zany ka zay mahatonga atsika mailo matotra deputé Alain raha tsy masafy maraparina ny adevitra am'ty maraina ity alohan'ny andraisantsika ny deputé Jerry Andrimbolainy eto moa zany de tsy mitsahatra mijoro isika fantaninao moa tena ampiandohana ny aonatsika na manafaniry teo de ny hoe misy ve ny sahijoro hanohatra an'izao zavatra tsy rariny misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao efa nijoro efa ela ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanaradia azy eo ihany koa ny rafitra RMDM zay efa mijoro am'izao fotoan'izao akoatran'ireo a dia misy ihany koa ny rafitra panorama sy ireo vovonana samihafa izay maneho sesilany an'izay tsy fetezana ny fitondrany raha-raha-mpanjakana am'izao fotoan'izao ary matoa mijoro reny vovonana isatsokajiny reny dia ny fikatsahana ny mahasoa ny firenena no tena imasoana ka tsy ataotsika orany raraka andamosin'ny ganagana kory ny ezaka efa vita hatram'izay fa tena tsy maintsy ataotsika izay fomba ikatsahana trany ny fomba ahatanterahanyireo vinakevitra zay tiatsika ampanjakaina ato amin'ny firenena de ny hoe ny mangarara ny marina ny rariny sy nitsiny ary indrindrindrindra ny fametrahana ny vahoaka malagasy ho andre manjaka satria de fantatsika tsara fa fahefana avy amin'ny vahoaka ny fahefantsika mpitantana ny fahefan'ny filohan'ny republika avy amin'ny safidy masina zay nataony vahoaka malagasy na metraka azy am'izany fitondrany zany raha ohatra ka tamin'ny alalan'ny fifidianana ara-dalàna zay mariana eto fa ny fanambarana zay hitatsika teo ny manamafy fa tsy ireny vokatra tamin'ny fifidianana filohampirenena tamin'ny 2024 reny ny tena vokatra marina nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fa eo ny filoha Ravalomanana zay nanana ny fandeferana noho ny fahatsapany fa tsy mahavidy ain'olona na iray ara zany filoha Ravalomanana zany aleony nandefitra fa ny marina kosa dia tsy maintsy hipotra araky ny fitenitsika malagasy ny hoe fisaka ny rariny ary sarotadiavina ny marina saingy rehefa tonga ny vanim-potoana zay tokony isehoany zany efa manomboka izy io mipotra tsy kelikely ary isika isa-tokantrano de efa mahatsapa fa matoa ny firenentsika sahala am'izao
dia za ilay atao hoe fakana fahefana amboletra ary fakana fahefana amin'ny tsirariny ary fakana fahefana amin'ny ataontsika hoe alabato nisy teto amin'ny tany sy misy reny mato ny fitondram-panjakana mihitsy am'izao fotoana zao ny efa miozongozona amin'ny toerany satria dia tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy raha ny zavatra hitatsika iaina ny vaoaka malagasy sy eto amin'ny tany repoblika Madagasikara am'izao fotoana zao dia satria moa efa somary mandeha de mandeha ihany ny fotoana namana faniry ary namana jerirandrembolana ihany ko zay voafidy tao amin'ny distrikna avaradrano de efa mimako manao ambadika ao andray anjara atao anatiny ty fandarana miara-manonjy ty de ankasitrahana akatelemana isika anaraka ny fandarana raha ny sitraponay moa de mbola hijanony eto satria maro ireo zavatra mbola tiana horesahany saingy eo ny fandaminana dia io misy hoe milamina de misesozy izy le fitenenan'zay de aleongamba arindratsika sahala am'zay le izy fa dia makasitraka makatelona atsika rehetra ary makasitraka anao namana fanira sy namanarina moa zay efa nanokatra ihany ko ity fandaranyty tam'ty andro an'io ty makasitraka tompoko eny ary de misaotra député Alain Ratsimbazafi am'izay faneo-kevitra miaro fampitambavao samihafa izay zay tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny akapiany zany fa dia handraindray ny solomamboaka ny Madagasikara atsika jery randrembolainy iara-dalana amitsika eto am'izao fotoana izao manakambary izy manakambary satria mbola misy menimenina am'izao fotoana izao na de efa miditra raha mpianatra de mbola misy menimenina am'izao fotoana izao ty resaka frama sisy ty de any anatin'zany distrika navaratra an'zany tena betsaka no menimenina zany dia hitsidika kely an'zany aloha tsika resaka kely an'zany niaraka ny député Jerirandrembolaina satria sika tsy maintsy miresaka sosialy foana tsy hoe efa niditra mpianatra akorony de tsy sahirana ny ray aman-dreny de milamina daholo ny fandehan-javatra rehetra dia tsy nisy etrony hoe tsisy zany droit-na aloha sy ny volalaina takina isaky ny ray aman-dreny samihafa zany fa tena mbola tsy misy tokotaniny zany am'izao fotoana zao ary mbola mikaikaika fa le fitondram-panjakana tsisy vahaolana ary tsisy rarahiny an'zany rehefa tena dinihana fa vomaika ary izy ny tena anokatra cantine scolaire zay de miazoazo eo le izy hoe tsy fantatrizany azo an'zany tsy misy an'zany hoe fantoavana sarapampidirana zany de nefa betsaka ny mandoha an'zany ary ny rehetra de efa samy mitondra an'zany adevitrany hoe mandoha an'zany zay ka eto akaikytsika eto izy am'izao marain'izao miraba député Jery tsy hoe niovaloka akory izy raha tsy manao an'le akanjo mena eo foana ny loko miaraka amitsika fa mbola betsaka koa ny adidy amanandraikitra samihafa de avy tany amin'ny adidy amanandraikitra ny azakazaka teto amitsika izy dia raisitsika am'izay zany mba tsy sin'zay fahatarana ara-potoana zay miaraba député Jery miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka izao fandarana miara-manonja zao ialana tsiny ny tena satria somary taratara kely androany noho ny favoalazananao teo moa noho ny adidy amanandraikitra zay tsy maintsy nefana de na ny akanjo zay tokony anaovana ka de adinona anatin'le fiarako dia anankiray lentina tamin'ny maraina fa dia tsy mampiova zavatra zany fa ny adevitra mandeha foana moa ny miara-manonja ihany ko dia mandeha foana arak'izay miara-manonja azy zay moa namana fanitry fa dia miaraba ihany ko ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay manaraka zao fandarana zao marina namana faniry tonga de raisiko le adevitra momba ny mpampianatra frama zay anisan'ny nazahoako fitarainana be dehibe indray tamin'ny herinandro lasa teo iny hatramin'ny andro amin'ny maraina moa zany zavatra zany dia be dehibe reo olona zay nampanantenaina zany raha ny zavatra eny hoe ho voaray rehefa mafen'ny fepetra zany de ho voaray am'zany mpampianatra frama zany ho voaray amin'ny mpiasa-panjakana zany zavatra nisy nefa namana faniry dia mifanohatra am'zay satria raha teto amin'ny distrika navaratra amin'ny manokana dia tsy nisy na iray ary voaray tam'zany atao hoe ho voaray ho mpiasa-panjakana zany reo mpampianatra frama reo na de nafen'ny fepetra ary rehefa natao moa fanadiadiana sy ny fanontaniana rehetrarehetra telenivony atao hoe tompona andraikitra vatana momba an'zany rehetrarehetra zany dia somary mampime any le valiteny satria hoe tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha ASVM be dehibe reo atao hoe mpampianatra voaray tety amin'ny distrika Navaratrano
de am'ity zany a tsy ho raisina mihitsy zavatra mampalahelo ary mampimera zay ny azo ilazana azy satria tsy ny fotoana nitondrany SVM ane no fantatry ny olona fa fotoana hitondran'zao fanjakana zao e ary tsy zavatra vitan'ny SVM no andrandrainy olona fa ny zavatra vitan'zao fanjakana zao ka zany retraketra zany mametra-panontaniana satria hoana manokana apetrako foana hoe tsy fanakianana fatany no atao eto na hoe fanoherana fatany fa rehefa misy zavatra tsy mety na tsy rariny a de tsy maintsy mijoro anao misolo tena ny vahoaka satria na reny mpampianatra reny aka dia atao hoe solon'ny tena vava satria izy reny keo dia mena ambany mena ihany raha eo amin'ny sehatra misy anazy a ny antony zany retraketra zany dia misy patron izy reny ka raha vao miteny zavatra tsy mety na zavatra mety marary azy mivantana izy reny a de mety voala amin'ny asany a mety ihany koa voafindra toerana zany retraketra zany anisan'ny manahirana de tsy maintsy mijoro ny tena tsy maintsy mitsangana ny tena ary tsy maintsy miteny foana etony am'tony aino manjery tony satria sehatra anankiray a ahafahana mitondra zay fitaraina an'izay sehatra anankiray ahafahana ihany koa mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka hoe ahoana ny zavatra marary amin'ny vahoaka de ity zany no ampitaina namana fanirika zany retraketra zany anisan'ny mila jeren'ny fanjakana satria raha zavatra vita amin'ny fanjakana teo aloha tsara sy netiny tokony hotoizana foana namana faniry satria raha tena mijery le tombotsoa amin'ny vahoaka sy mijery ny tena marary ny vahoaka amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao dia zay foana zany no tokony hoe mba tsara ampiariny eto an-tany sy ny firenena mba hisiny zay hoe fiadanan'ny vahoaka eny fotony a fiadanan'ny vahoaka malagasy satria zay ny antony anankiray atao hoe mahatonga amin'ny fampianarana am'izao fotoana zao a tsy tafapaka any amin'ny hoe ankizy zay ampianarina zany satria be de be le olana eny anivon'ny seha-pampianarana rehetrarehetra eny eny amin'ny mpampianatra eny amin'ny taletsekoly eny amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra eny amin'ny mpianatra mihitsy raha zay tena hoe vatana any amin'izy ireny natao hoe olana amin'ny ray aman-dreny a de nary zareo raha tsy ao tsony mifantoka tsony am'izay resaka hoe fampianarana zay sy fianarana zay satria raha tantara anankiray fotsiny zao misy fitarainana anankiray zany teo amin'ny commune fiaferana dia anisan'ny fahalaviran'ny toerana zay anaran'le ankizy lycée no tsy nahafampanadinana an'ireo ankizy reo tamin'ny fanadinana natao baccalauréat farany teo zany satria lavitra be le toerana misy an'le lycée an'le fiaferana zareo mipetraka any Ambomalaza zany no école ianarany adiny roa mandeha tongotra no andanana am'zany fahalavirana zany de miverina ihany koa ohatra zay adiny roa zany hoe adiny efatra zany reo mpianatra reo mandeha tongotra namana faniry zany retraketra zany anisan'ny olana be dehibe fa miantra am'ireo mpianatra reo zany a nefa ihany koa any amin'ny mpampianatra koa zany de iarahantsika mahendro fa dia tsy misy voaray indray zany reo mpampianatra firamindreo raha mitohy foana zany le olana nefa rehefa zay olana zay no mitambatambatra namana faniry a de ho sarotro any amahan'ny fanjakana an'zany olana zany satria rahantsika mahafantatra ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa somary sahirana ihany ny fanjakana amin'ny resaka fampianarany noho ny antony ara-bola ve noho ny antony ara-tsy fahaizana mitantana ve sa ny olona apetraka eny anivon'ireny ministera sy eny mba rahatonga mpahefana rehetrarehetra any amin'ireny ministera reny no tsy mahavita ny asa ampanaovana anazy ka zany rehetrarehetra zany mila jeren'ny mpitondra mila jeren'ny fanjakana manokana namana faniry ny mikasika an'ity mpampianatra firamity moa zany deputé Géry Randriambolaina de tsara ihany mampahafantatra fa eo moa zany reo fandraisana amin'ny alala masotsivana mazava zay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby dia eo reo mpampianatra zay eny anivo ny préscolaire ny enivo ny EPP ny CG ny lycée reny zany zay mbola ao anatin'izay frama izay fa eo ihany koa le hoe navita ny fianarana tahaka ninona izy tany am'izay fianarana ny ratovany sy ny diplôma rehetra sy ny hoe navita n'lay CAP ve izy na tsy izay ny mari-pahaizana nananany mety nanana formation samihafa fa eo ihany koa le fandraisana n'ireo personnel administratif zany eo anivon'izay tontolo ny fampianarana izay akoatran'izay dia ao anatiny tony raha fampianarana tony ihany koa ny jerevana n'ireo zokiolona satria zay de anisan'ny nampimenimenina deputé Géry Randriambolaina hoe misy de efa tena ela no niatrika an'izany tontolo ny fampianarana izany efa age zany zokiolona zany
tena manana zay ancienneté zay kanefa dia tsy voaray ho mpampianatra ho mpiasa-panjakana zany de misy lasa mody na hoe retirety ny fiantsika azy misotro ronono zay potika ataony karierany 25 taona nampianarina tao anatin'ny frame fa zao tsy voaray tao anatin'izany betsaka no nahazotsika n'izay vaovao zay ary nisy de nitaraina tamin'ny tena mihitsy ny amin'ny hoe maty le ramatoa zay nampianatra amapolo taonany ary nikikitra nampianatra n'le zazana malagasy ary nanao ny ezaka rehetrarehetra ny démarche mba hahatonga azy ho mpiasa-panjakana fa zao vita lasa izy fa tsy voaray tsony noho le hoe tsy ampytaona noho ny hoe efa nioatra ny taona sisy voaingana zao vao tamin'ny herinandro ny tany manakara dia nahazo reo AG zany na reo zokiolona zany dia recrutena ao anatin'izay mpiasa mpanjakana izany ka zany raha ohatra ka manaitra an'izany tsika de hoe tokony tsisy tompotsiala satria rehefa ao le masitsivana hoe firy ny poste budgétaire na mpampianatra tadiavy ny fanjakana na amin'ny alalana masitsivana mazavy io na amin'ny alalana quota io satria mbola misy adevitra ohatran'izany koa député Jererandrembolaina rehefa mazava tsara ny amin'ny hoe mafy an'le tontolon'ny fampianarana izy na ny préscolaire zany na aty amin'ny UPP na aty amin'ny CEG na aty amin'ny lycée ary rehefa ao tsara lay fotoam-piasana zay efa nisehatra tao anatin'izay fampianarana zay izy dia tokony zany rehetrarehetra zany ikajina fa tsy hoe tamin'ny andron'ny fitondrana zao de efa betsaka ny recrutement tao amin'ny district zao fa alohandray ho any amin'ny sasany ka ity tsy tamina androny anina na resaka antoko politika fa letan'le zaza malagasy ampianatra ity ary mikonty ao anatin'izany ny fahelana tao anatin'le asa na le hoe ancienneté zay mba hahafahana zany mijery le fahamatorana sy lay hoe fahaiza manao an'le mpampianatra de manjary very zo very an'lay didy amanandraitra kanefa lay tontolon'ny fampianarana eto amintsika tsy de tena hoe vola be fa mbola eny eo kanefa de tena hoe mamin'olotra ny fotoana mihitsy ny lay mpampianatra manao an'le asa fampianarana ho an'le zaza malagasy kanefa le fomba fandraisana zany de tena tsy araka n'izay tokony io zay tokony arindra sy alamo zay député Jererandrembolaina zay angambany iverenantsika amina devitra anankiray député Jery tontolon'ny lalana satria efa resaka kely an'izay ihany koa zay sy député Alain Ratsimazavy teo tany amin'ny district mahakasika azy everina fa manakam-barina eo any amin'ny district mahakasika anao fa misy feo ihany koa mandeha be député Jery iny lalam-pirenena fahatelo iny zay mamakyvakany avara-drano no tonga any amin'ny lalam-pirenena fahatelo aizao hoe zany sika dia mahazo any district anany Zorobe zany koa mbola mahafotaka koa ny lalana any ary efa mepotika sy ratsy izy amin'izao fotoana zao rehefa tonga mihoatra kely tsika zany atya andrepamaky aty de efa manomboka miaratsy ny lalana mandra-batokany eny Zorobe any iny moa zany député Jery de efa nisy fikasany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana namakina na any Zorobe mivoaka nakaty Ambatondrazaka asa manahoana izy am'izay fa zay moa ataoko fampidirana fotsiny ihany ya marina tokoa na manafaniry fa raha ny lalana RN3 am'izao fotoana zao ny tenako moa vo tsy ela nidiny tany amin'ny lala toerana ny Zorobe iny tany amin'ny atao hoe Betatao zay 30 km miala eo amin'ny Anjorobe renivohitra dia anisan'ny tena mampikaikaiky ary nazahoana fitaraina be dehibe koa izy io satria de tena podika tanteraka le lalana ary io foana ho an'ny olana hoe reny lalan'ireny rehefa andrasanao simba be ohatran'ireny dia eo amin'le fanamboarana anazy indray no olana satria efa dispodika loatra nefa tsy de misy loatra le famatsimbola ahafahana manao ny entretien re lalan'ireny amin'izao fotoana zao na izany na zany misy ihany atao hoe teti-bola efa voatokana zay anaovana fikojakojana manokana an're lalan'ireny efa andresahako ihany moa zay tamin'ny fotoana antenenako teo tao ary mbola hoentiko any amin'ny anteny melam-pirenena hoe fa ahoana ny vola teti-bola manokana ahafahana mikojakoja an'ireny lalam-pirenena ireny zany satria izy ireny na manafaniry raha ny fahalalako anazy de efa misy teti-bola manokana zay any amin'ny travaux publics zany mba ahafahana mikojakoja an'ireny lalan'ireny ka any an-tanana reo atao hoe tompona ndraiky mpanjakana misahana an'izany atao hoe fanana amin'ny anivon'ny sapadrany asa vavety zay misahana an'ireny fikojakojana ny lalam-pirenena reny mba tokony ho jerena manokana zany ny RN3 iny ny antony dia raha tsara ho fantatsika zany fa raha ny atao hoe tantara sy mivokatra ao amin'ny toerana iny faritra ny Zorobe Mangamila
de anisan'ny toerana tena mamokatra vary be izy ireo atia eto amin'ny atao hoe Analamanga zany. Iny koa lalana pirenena ihany koa zay mampitohy any Ambatondrazaka ihany koa. Ary efa voalaza namana faniry teo moa fa tena raha fa misokatra iny lalana iny tamin'ny fotoana andron'ny président Ravalomanana de na ny taxi brosy na ny camion zay mitondra vary, mitondra kitay, mitondra charbon dia misy elanelana eo amin'ny adiny 2 adiny 4 eo zany ny elanelana raha maka Moramanga ny amin'ny falavirana zany misy adiny 4 eo zay izy na ny fikotiana anazy raha makany Moramanga ianao zany makany Ambatondrazaka very adiny 4 raha mandeha manitsy Antsanjorobe zany tokony ho jerena manokana zany ny fanambarana an'io lalana io mba hisin'ny zay hoe atao hoe fifandraisana amina faritra anankiroa zay zany. Na izany na tsy zany dia reo vokatra mihitsy zay am'izao fotoana zao no atao hoe tsy tafavoaka noho ny anton'izay faratsian' zay lalana zay na manafanitra satria raha ny lalam-pirenena raha tsy voakarakara maika ihany koa ve fa reny lalana any amin'ny commune na any amin'ny fokotany reny dia efa tsy voakojakoja ny commune ntsony noho ny antony manokana ihany koa hoe tsy de fahazahoany reny commune reny ntsony ny subvention na hoe fiainan'ireny subvention reny ihany koa dia tsy manana teti-bola manokana ntsony koa zany commune mba hahafahan'izy ireny kojakoja n'ireny lalana any anivon'ny commune reny zany. Zany rehetrarehetra zany namana faniry anisan'ny tena hoe hitondrana etaeta zany ary indrindrandrindra hoe mba manao antso manokana mihitsy hoe mba tsy ho ela ny fanamboarana an'le lalana ny antony dia efa tena diso ratsy le lalam-pirenena zany dia mino matoky fa tonga any tsofin'ireo hoe tompona andraikitra mivatana amin'ireny fikarakarana n'ireny lalam-pirenena reny zany zao antso ataoko zao. Eo ihany koa ny ataontsika hoe eo amin'ny district Navaradrano zay atao hoe anisan'ny nafaly ny vahoaka Navaradrano ny fanokafana an'le lalana eo Tsofinondry zay mivoaka ria lalana makany Ivato io zany zay mirefy eo amin'ny 10 kilometatra sy 200. Izany hoe sokafana tamin'ny Asabotsy tamin'ny Azoma izy io zay anisan'ny mamaolana be deaibe ho amin'ny vahoaka Navaradrano moa zany tena akaiky anazy nefa district maromaro ihany koa mampiasa an'izy io eto Antananarivo zany raha hoe iserasera amin'ny faritra Analamahitsy, Sabotsinamena, Ambohimangarova, Ivato anisan'izany koa aty amin'ny RN2 zay misy lalana mifandray amin'izy iny ihany koa zany. Akoatran'ny avy any Antsorobe zay tena hoe mampiasa manokana any lalana iny ihany koa zany dia vita izy iny ary zavatra mahafinaritra dia niady ny tenako amasolom-bavam-bahoaka hoe mba hofitainy iny lalana iny zany ary vita soamantsara izy efa ely iny député efa ely izy iny fa anisan'ny nanaitra ny fitondram-panjakana tamin'izao moa zany no ataontsika hoe nisininy hoe fahatongavan'ny Paparay Masina teto iny dia nisokatra le izy sokafana natao mba ialana tamin'ny embouteillage sy ny hoe ahafahana mandeha teny amin'ny Soamandrakizay dia resy lahatra ry zareo ary dia vita soamantsara. Isorana n'ireo mikarakara sy atao hoe mpamatsy vola manokana zany no antony nahavitana ny zavatra izy zany ka dia arabaina zany ny vahoaka Navaradrano fa dia misy matoky fa ho afapo ny mpanjifa ny lalana izy zany ary indrindrandrindra mba manala ny fahasiarana antsika rehetrarehetra zany amin'ny resaka embouteillage zany fa dia tiana ambara fotsiny hoe tsara le lalana mba mila mitandrina zany ny mpampiasa an'le lalana amin'ny resaka mety loza mety hitranga eo ihany koa ny atao hoe ny tômôbila tsy tokony handeha amin'le lalana ny na de misy ara le barrière fa natao eo amin'le fidirana anankiroa mety misy tômôbila hafa mitsofoka eny tenantenany eny mety tsy voafehy zany ireny zany mba tsara andraisantsika fepetra manokana zay mahita zany ka hoe misy tômôbila camion be mety mandeha eny amin'ny lalana iny dia aloha mihitsy hoe miantso mpitandry filaminana tsika mba manasazy an'izy ireny satria ny toerana iny zany toerana tsy nandanany camion mitondra entana mavesatra zany dia zay no namana fanidrina atao hoe fanazavana tsotsotra momba an'le lalana eo Atsofinondry makany Sabotsinamena eo ihany koa ny lalana tokony amboarina niaraka tamin'izy iny zay eto amin'ny Rovan'ny Lafy mivoaka ny Soamanandrariny mivoaka tia Betizaraina zay efa noresahana ihany koa fa raha rotiko moa izy zany hoe mba tokony ho jeren'ny fanjakana manokana ihany koa satria efa manomboka potika be koa le lalana zany ary efa tamin'ny
atao hoe nany ministra ny teo aloha zay nandray ny fangatana tamin'izy zany a mino aho fa hitan'ny ministra am'izao fotoan'izao koa zany le fangatahana dia mba tokony ho tanterana satria raha tsy diso aho fa tafiditra tanaty teti-bolam-panjakana nasy-panitsina tamin'ny teo aloha zay teti-bolam-panjakana hoe nahafahana nanao ny lalan'io zay ka mino aho fa mba ho atao atoato zany le lalana ka de zany retrarehetra zany zany anisan'ny araroto koa teo namana fanitry satria mifandray izy ireo de te hiditra ihany koa amin'ny resaka fambolena satria dia fotoana zay tena anombohandreo tatsara reo am'izay rehetra sehatra ny fambolena zay a mbola manao antso avy ihany am'le barazy sy le fampidiran-drano zay anisany mbola mampikaikaika ny tatsà ety amin'ny distrikta Navakadrano tatsà eto a Madagasikara mihitsy a dia mendrandra tanteraka amin'ny resaka fambolena io a ianareo amin'ny ministera ny fambolena zany tokony mba manao tetikasa manokana amin'ny resaka fitantanana ny rano zany satria dia hita fa tsy mahomby tsony izy ireny am'izao fotoana zao noho ny foto-drafitrasa zay tokony ho amboarina noho ny foto-drafitrasa zay tokony ho arenina sy tokony hoe mba asina pitatana ara-dalàna zany izy ireny satria ifandrombahany jirama raha aty amin'ny distrikta Navakadrano sy ny ministera zany a sy leo atao hoe mpikarakarahandreo rano reo zany a io rano zay hoe entina ambolena sy entina ihany koa ho ampiasain'ny olona amin'ny jirama zany ka ny antso fotsiny ataoko ary fampatsihivana hoe nareo a rehefa nomena fitantanana zany a dia tokony mba tena mijery le tombotsoa amin'ny vahoaka fa tsy tombotsoan'olo tokana na tombotsoa zay patron mety mametraka anareo am'ireny toerany ireny zany atypy fotsiny ihany fitenenana na manafaniry mba ho an'ny tsain'ireo olona zay tokony handray azy a fa tsy de manana zavatra ho lazaina be loatra momba an'izay zavatra izy a fa dia mampita foana ny tena zany a am'izay zavatra hitan'ny tena sy zavatra marary an'le vahoaka ary eto dia tiako no manambara misy ny olona zay miteny hoe tsy malala fa tsy ny distrika ny fidy azy ny député Navakadrano rehefa miteny amin'ny miara-manonja tiako ihany aloha no manambara an'izay zavatra zay satria amin'ny mahavoafidy anatina distrika anankiray de tsy maintsy miteny foana zany raha tsy mety anatin'ny distrika ny Fidia fa nazanaty zany tsy manahaka anaty tsy teny ny Madagasikara ray manontolo na manafaniry fa tiako asiana fanazavana kely zay zavatra zay a ny distrika nalany aloha zay fidinina voakana voavahako ny olanao a de voaka any amin'ny distrika ivelan'ny tana Navakadrano reny tena koa dia Madagasikara zany zay eny ary fa alohan'ny tena marana antsika azy député Géry Randriambolaina aloha zany satria misy vaovao ihany koa Tomasinao zay hitaraina ireo tompona andraikitra samy hafa zany satria dia misy mpandraraha zay efa nanao asa nanao RDG zany a zay fanaovana kilalao eo amin'ny arabe fampiasan'ny vahoaka zany eo anelanelany Hermat sy ny DRJS no misy an'izay ao amin'ny commune ambony vohatry Tomasina dia efa heritaona ary tsy misy fahazon-dalana avy amin'ny commune na avy any mpanolotsaina an-tanàna izy io fa fifanarahana arabava raha ny vaovao fatatsika zany nangolona no nahatonga an'izay RDG zay ka nisy ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny commune ambony vohatry Tomasina amin'ny tokony helany ny zany mpandraraha zay misetra anatin'izany setry ny lalao zany satria dia lalam-bahoaka no hanaovana izay asa fandrarahana izay zany kanefa moa zany raha ny vaovao fantatra dia valon'ny taratasy nataon'ilay mpandraraha ndraika dia fangatahana baile amin'ny alalan'le arabe am-bahoaka zany no nangatahany fa tsy niala amin'le toerana ary misy mihitsy aza dia mpikambana mpanolotsaina ny tanàna ao anatin'ny birao zay mpanolotsaina ny tanàna no mampirisika na mety hoe manao ny fiarovana zany mpandraraha izany zany zay manahirina ihany satria dia lalam-bahoaka no ampiasaina ary tsy nahazona lalana ozy tsika teo anivon'ny commune tamin'ny alalan'ny mpanolotsaina zay tokony manao ny délibération zany ary ny lalam-bahoaka de tokony hipetraka ho lalam
fialam-bahoaka mandrakariva fa ny baila antifiteoatika de tokony ihany amina resaka tany na tokotany na misy amina lafinjavatra na tany hafa no tokony hadevitra hifanarahany fanjakana amina resaka baila tahaka ireny. Zany no olana mitovitovy am zava-misy any mahajangany hoe arabe any lycée de misy midongy manitatra hanao lafinjavatra hafa amina fotodrafitrasa iray de io ohatra ny randratariana mepita any Tomasiny io indray zany le izy ka manaitra moa zany le tompona andraikitra rehetra ny aminy hoe tokony tsy hobodony ohatran'izany satria dia lalana fampiasa izany lalana ao Tomasina eo anelanelany ny Hermady sy ny DRGS zany fa efa miresaka Tomasiny tsika député Gérard Andremolaina de misy fanairana zany ataon'ny solomavamboaka ny Madagasikara any Tomasina any am'izao fotoana zao de io fanairana io moa zany de hitantsika ato amin'ny pejiny ato any solomavamboaka Madagasikara Andriamato Roland Ratsiraka manao an'izay de vakitsika izy alerte urgent menaka amin'ny plage fantsona lehibe na pipeline mitarika solika amin'ny orinasa hita ty orinasa hita ty de le mpanao menaka ao Tomasina ity moa le akan'ny fanjakana référence amin'ny vidina menaka eto Madagasikara zay ity ihany no azo lazaina fa misehatra anatin'izay aloha raha ny eto izay miala avy any am'serana tsambo ka mandalo eo amin'ny torapasika hatrany Tahiti kely lava be zany avy any import makany Tahiti kely zany tena lavitra zany lalana zany tsy nahazo alalana avy amin'ny commune velona foana le tsy nahazo alalana avy any amin'ny commune raha ny vaovao voaray dia tsy nisy ny fanadihadiana momba amin'ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainina io le resaka enquête environnementale zany de eo ihany koa ny orinasa de manao ampimagna eo amin'ny famokarana sy ny fivarotana menaka ity taty zany betsaka ny orinasa ao Tomasina sy Tomasina sy Majanga izay voarara ny sokafana no io ampimamby io izay arovany manam-pahefana sy ireo rehetra mahazo tombotsoa amin'izay fanafahana amin'ny hetra izay. Izahay de mangataka ny commune sy ministère-ny tontolo iainina mba hanajanona ny asa tsy misy atakandro. Ahoana no anekeny flo izao loza ara tontolo iainina izao aoriny fanetrehany ny COP26 tandondomdoza ny torapasika ny Tomasina rehetra ary aloto raha sendra misy rivodoza na andro ratsy maro samihafa izany. Zay zavatra voalaza tao anatin'ny pejin'ilay solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Tomasina voalohany no ny vakitsika teto zany mba tsy siny interprétation hafa ao anatin'izay resaka izay. Raha manakambara kely ngam député Gérard Andremolaina anatina lafinjavatra ohatran'izay sy amaraparana antsika azy fa mandroso moa fotoana. Za mihitsy namana faniry anisan'ny mametra-panontaniana teto amin'ity firenentsika ity ny antony dia misy ireo olona atao hoe olom-boafidy na hoe olona notendrena zay tsy manzaka zay fahefana omena azy zay zany hoe izy de mijery loatra le tombotsoa avoaka malagasy sy mpiaramonina fa le tombotsoa manokana zay ny azo mifantany de miezaka izy fampiraraha am'ireny mpandraraha reny mba ahafahan'izy ireny ihany koa manao zavatra zay atao hoe tsy manara-dalàna ataon'izy ireny zany de eo ihany le misy kolokolo anatin'izay zavatra zay hoe karakarao ary fa eo arovako nareo ka zavatra ohatr'izany zany tsy azo ekena ny antony de raha hoe atao hoe plage zany hoe an'ny vahoaka zany eo ihany koa le hoe lalana zay anaovana kilalao lalam-bahoaka koa zany na ny commune na ny port dia tsy afaka tena hoe mibahana zany atao hoe lalana zany na olo-tokana indrindraindrindra fa amin'ny hoe lalam-bahoaka zay zany de tokony tena hoe mahazo alalana manokana ary tsy ela be ny ampiasanao an'izao lalana zany raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy maintsy hanapahanana an'le lalana na misy zavatra tsy maintsy atao amin'le lalana ka mila mandray andraikitra ny fitondram-panjakana zay sosy ireo atao hoe ny commune mihitsy mba manala an'izany mijery an'izany zavatra mitrango zany fa zavatra mampidi-doza zany ny teny moa namana faniry te hoe ahoana zany ny filoham-pirenena sy ny tsika malagasy dia nandray anjara tany amin'ny COP26 momba ny resaka tontolo iainana ka raha zavatra misy ao Tomasina zany mba tsy memezan'ny olona tsika mba miady mafy any amin'ireny firenena rehetrarehetra zay miaraka amintsika any amin'ny COP26 any reny nefa zavatra misy aty amintsika ao Tomasina dia zavatra mifanohatra amin'izay zany ka ny ady miteny foana hoe mila mandray andraikitra ny tompona andraikitra mivantana momba an'izany zavatra zany na le orinasa zay mandefa n'io fantsiny io mandalo amin'ny plage eo zany na ny commune ihany koa
na ny zaro amin'ny atao hoe ao amin'ny seranatsambo ny Tomasina ihany koa de mila mijery malaky zany zavatra tsy mety zaitrakety zany satria anisan'ny manimba ny tontolo iainana, anisan'ny manimba ny ranomasitsika ihany koa zany a dia zany rehetrarehetra zany na manafaniry no mila andraisan'ny fanjakana ndraikitraingana eo ihany koa zany ministera zany raha tsy tena ministeran'ny tontolo iainana tokony miazakazaka mijery an'izay zavatra zay zany a fa zavatra tsy mety loatra zany raha zany zavatra misy ya tany Fort Dauphin tao Libanona de efa niteraka olana ihany koa ny fametrahana kabla zany amina orinasa zay misehatra anatina serasera kabla nify zany adevitra ny resahantsika zany ary mbola anisan'ny manahirana zany adevitra zany raha ny vaovao samihafa zay retsika ity de pipeline no andehany amin'ny plage ary fatatsika tsara ny zava-misy raha ny resaka plage ny Tomasina zany sy ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana hatrany Analanjirofo iny fa de efa mekoka ary memanantona ny tanàna izany plage zany ary zay nge le hoe tokony anamafisana le resaka fiarovana zany am'ireny plage reny mba tsy hikoka ny moron'ny ranomasina ka mety hanimba ny lalana raha ny any Maroantsetra ohatra dia aty amin'ny plage Maroantsetra de efa memanantona zany lay Fikoanrika zany amin'ny plage ary misy mitsy ara sombina tanàna hôtely teo aloha zany bengalow de efa voakoka an'izay ary memanantona lay le toerana reny ny tokony hanaovana fiarovana lehibe zany mba ahafahana zany miaro an'lay rivodoza miaro an'lay tanàna ihany koa zany mba ho voaro le resaka urbanisme ao anatin'lay tanàna ary raha ny fahafantarantsika député Géry Randriamolaina ao anatin'ny resaka extension port dia anisan'ny zava-dehibe apetraka izy ireo ny fiarovana an'zany moron'ny ranomasina zany ary zay le adevitra lehibe tao Tomasina hoe eo ve nanaovana ny extension port io na fantarana ny port'ny Tomasina io sa somary mikisaka kely satria misy toerana zay fa lalindalina azo anaovana an'izay fantarana zany mbola adevitra tsy mety vita zany fa io moa izy mbola mandeha io ny resaka am'izao fotoan'izao de andrasantsika eo ny toerana ity zany de vokitika indray lay plage na morony ranomasina ao Tomasina zay misy manaitra moa zany solombaboaka any toerana zay angamba no amarambaranantsika ny adevitra am'ty latsinainy fa 9 volana novambra ity député Géry Randriamolaina isorina ianao isorina ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy voafidy tao amin'ny district Tsimondrano ny namako Rina Arabe Mananjara ny adalana tamintsika teo ary ireo teknisianina marobe ao ambadiky ny sary sy ny feo eto anivon'ny MBS sy ny radio Madame manao ny ezaka rehetra mampita amintsika ny ambadika rehetrarehetra any fa dia manome fotoana ho an'ny rapitso indray zay miaraka amina solomamoaka hafa indray sika vahiny hafa hitondrana ny lafiny adevitra makasitraka tompolasy tompovavy de mirary sory anty vahoaka malagasy rehetra zay mianao zao mary amanonjy zao tompoka